Alessandro insomma per bene letto secca mapalay. Tompoko lahy sy tompoko vavy, isika izao no tonga amin'ilay fitenenana hoe tahaka ny vato ambodoriana tsy miady fa maka toerana. Ny manao zavatra raha teo tsy mora, misy ny fandaminana maro izay tsy maintsy atao mba tsy hanana tsiny, kanefa na izany na tsy izany dia mbola tsy maintsy ho atao ihany no fialana tsiny. Koa amin'izao fotoana izao dia manainga antsika rehetra, manasa antsika rehetra mba hiara hitsangana hiredona ny hiram-pirenentsika, fa izany no zava-dehibe indrindra amin'ny fitiavan-tanindrazana anombohan'ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainan'ny olombelona anankiray. Manainga antsika rehetra tompoko mba hitsangana hanao ny hiram-pirenena. Fanentanana, fampatsahivana, fampianarana ho an'ny taranaka aty aoriana. Rehefa manangana sainam-pirenena isika dia mijoro mahitsy tsara ny tanana amin'ny ankavia sy ankavanana, tsy manao croiser les bras, tsy manao tanana ny voa, tsy manao tanana oloha, fa mijoro mahitsy tsara, ohatran'ireny le manao jeriatriky ny miaramily ireny. Dia manala ny satroka isika na ny lehilahy na ny vehivavy, afa-tsy ireo izay tena hoe tsy afaka manoatra nohony amin'izany. Iredina ny hiram-pirenentsika. Faneva-pirenena, akaro. Pasefa-janona kely ny azafady le mpanefa. Tsy reny ihany tsy dadazefa. Hiram-pirenena.
Ahitsana zay mahazo mipetrakantsika tompo. Raha araka ny fanasana zay nalefa tamitsika ho an'ireo izay nandray ny taratasy fanasana amin'ny fomba ofisialy ho anareo tapaka sy namana havana mantsakaiza taranaka zay nahazo fampilazana fanasana tamin'ny ainao manjery na tamin'ireny fitaovam-pifandraisana maro reny dia fankalazana fitokanana amin'ny fomba ofisialy ny rovan'Ambotra Biby no ataotsika androany ka antom-pivoritsika tahaka an'izao. Na izany na tsy zany dia tsy afaka hanao rano dikain'ny zinga atsika na hanao sotrope mandika vilany fa isaotra an'Andriamanitra isika satria no izy no antony zao zavatra rehetra izao arak'izay voalaza ao anatin'ny tonokiran'ny faneva ny 20 taona ny taranaka Ambotra Biby fa izy no antony zao rehetra zao. Koa rariny sy hitsiny raha isaotra sy idera azy tsika ary dia anasana ny mpitandrina Randrena Aldera Radonirina mpitandrina ao amin'ny FJKM Ambotra Biby mba hitarika zany fitaom-pivavahana izany. Fa izy no niaviny zao zavatra rehetra zao ary izy no miazo nazy sady izy koa no antony izy ane no membo ninahitra mandrakizay. Amen. Miarabantsika rehetra mahatratra zao fotoana zao ary hoan'izay rehetra mahalala n'Andriamanitra sady voantsy ny masina dia ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray Jesosy Kristy tompontsika. Aharitra hitsangana isika ravana malala amin'ny reto antony zavatra telo reto ny salamo iderantsika an'Andriamanitra ny hira fa 4telopolo andininy voalohany ihany Zanahary tahiny tanindrazanay ary ny vavaka. Anjara mitsangana isika hidera sy ankalaza ny voninahitra ny tompo. Hoy ny mpanao salamo misaotra ny Jehovah lalandava ho ambavako mandrakariva ny fiderana azy. Jehovah nirereny fanahiko ary izany ny mpandefitra ka ho faly miaraha mankalaza ny Jehovah amiko ary eo ka hiara manandratra ny anarany sika. Amen. Zanahary eo tahiny tanindrazanay andininy voalohany andro. Dapario tahiny tanindrazana andro sunalandava anifaisa enganeranzaka misainananira telu
tany sambatrana matakasikarana. Hivavaka isika. Andriamanitra raisa zanaka ary fanahy masino misaotra midairy mankalaza ary manome voninahitra ny anaranao zay noho ny fitiavana sy ny famindramponao atratrarana ity fotoana maraina ity. Akasitrahanay ianao no ny asa rehetra zay natao, no ny fandaminana samihafa zay natao mba halavora zao fotoana zao, ny asa rehetra zay natao ary no ny amin'ity andro ity dia ankasitrahanay ianao fa anao miady, anao ny voninahitra, anao zany hatramin'ny taloha ary mbola ho anao mandrakizay. Mifona aminao amin'ny tsy fahatanterahanay atreho zao fotoana zao ho voninahitra anaranao fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy no ivavahanay teo zany. Amen. Petraka isika. Hoy ny soratra masina ao amin'ny Exodosy 4:4 ny 5:5 ka hatramin'ny 9:9. Ary hoy Jehova tamin'ny Mosesy, nahoana no mitaraina amiko ianao? Lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso, ary ingao ny tehinao dia injiro ambonina ranomasina ny tananao ka sarao ny rano, dia handeha hamaky ao afovoan'ny ranomasina mandeha ny tany maina ny zanak'Israely. Ary indro zao anamafy ny fon'ny Egyptianina ka hiditra hanenjika azy izy, dia ankalazaina noho ny ataoko amin'ny Farao sy amin'ny miaramilany rehetra mba mikalesiny sy mipitaingitsovaliny, dia ho fantatry ny Egyptianina fa izaho no Jehova rehefa ankalazaina aho noho ny ataoko amin'ny Farao sy ny kalesiny ary ny mpitaingy tsovaliny. Amen. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Tantara ny aminazay ny ampitanina zanak'Israely teo amin'ny ranomasina mena izany. Ilazan'Andriamanitra tsotra hoe lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso. Ary fenitra lehibe tsy maintsy eritreretintsika ry havana malala ny amina zany fandrosoana izany. Fa tsy maintsy mieritreritra isika fa tsy voatery handeha ho azy mandrakariva akory ny fandrosoana sy ny fampandrosoana. Hitantsika tsara ry havana fa eo aloha amin'io tantara io dia ranomasina mena zay tsy azo ilomanosana ary tsy azo andehanana velively akory zany. Ao aoriana koa nefa ny Egyptianina zay manenjika. Tsy fandrosoana mandeha ho azy zany io fandrosoana no lazain'io hoe lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso, tsy ohatran'le lazain'ny olona hoe mahazo tomana tompoko dia hoe kanatiany azy moa nareo na tsy hiteny anareo kefa io ka tsy azoto ve. Tsy tena ohatr'izay ty fandrosoana ty satria misy sakana zany eo aloha ary misy koa nefa zavatra manenjika atoriana. Raha vao tsy mandroso nefa ny zanak'Israely amin'io dia tratran'ny Egyptianina eo izy. Zany zany no zavatra eritreretintsika hoe amin'ny fandrosoana rehetra tika atao dia mety misy zavatra manakana an'izany ary mety misy zavatra koa manery anao avy ao aoriana. Zany ry havana malala no zavatra lazaina. Ary ianareo komitiny taranaka, ianareo nikarakara ny zavatra rehetra nahatanteraka n'izao fotoan'izao dia nahatsiaro an'izany fa tsy fandrosoana nandeha ho azy akory. Ny fandrosoana ny eritreretintsika ho tonga amin'izao tanjona anankiray izao hoe inona no zavatra natao, inona ny fikelezanainy, inona ny zavatra tsy maintsy nikapainy nalany tao anatin'izany. Tsy voatery hazo fa indraindray tena adihevitra tsy vita ndray andro roa andro fa tsy ilazana hoe heritaona tsy vita fa misy zavatra ohatr'izany foana. Tsy hanao polemika any amin'ny resaka ambotry manjaka akorytsika fa misy zavatra ohatr'ireny foana zany mitranga rehefa misy fandrosoana tika atao. Tsy mipitandriny atao Ambohidrabebika eo ny lazo hoe dia mety ny ataon'ny fitondrana, mety ny ataon'ny vahoaka sy ny sisa, fa te ilaza fotsiny manao hoe misy zavatra mety manelingelina n'izany fandrosoana zany
fa ao anatin'izany mihitsy no itenenan'Andriamanitra hoe lazao androso. Zavatra anankitelo no mifanohitra amin'izany hoe mandroso zany reo anamalala. Voalohany janona, faharoa miembitra, fahatelo verina. Raha lazaina zany no hoe lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso dia zao ny dikany. Lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso fa tsy janona. Eo amin'ny toerana misy azy io mandroso. Lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso fa tsy miembitra. Ino atao hoe miembitra? Ny atao hoe miembitra lohanao any nefa dianao makany. Tsy teteny hoe mitorona fa manahirana. Fa ny dikany hoe miembitra lohanao any amin'le tanjona any fa rehefa mandeha ianao lasa makaty indray. Zay no atao hoe miembitra. Fa ny atao hoe miverina tsy zany. Ny atao hoe miverina manao demi-tour. Ny atao hoe miverina dia any lohanao dia lasa nakany mihitsy ny lohanao rehefa aveo. Ny atao hoe miverina dia manao zao mihitsy dia lasa makaty. Zay no atao hoe miverina. Ary zany no ambarany Soratra Masina. Tsy mijanona eo, tsy miembitra. Mody mijery tanjona nefa tsy tena mandeha akory, tsy tonga eny. Zay no atao hoe miembitra. Fa tsy miverina koa hoe oka zay, tsy mibaboka, tsy mitsokady, loka zay mihitsy. Efa betsaka ny olona teny zany efa manao asa ohatr'izay hoe loka zay, ataovy raha vitanareo. Fa androany lazaintsika tafita soamatsara. Ary zao zavatra mitranga rehefa namalala maranako azy sady. Rehefa nanaiky zay baiko n'Andriamanitra zay zanak'Israely, ina zavatra nitranga? Nampiasa ny zavatra teo am-pelantanana. Ina zavatra teo am-pelantanana? Ny zavatra teo am-pelantanana tehina. Fa rehefa natsangana ny tehina, nizara rony ranomasina. Ary ny zanak'Israely tsy nilomano tao anaty ranomasina mena akory fa nandeha tany maina. Ary zay ny fandresena. Rehefa tena manana faharetany sika, rehefa tena manana fiombonany sika, fa jereo tsara zavatra nataondreo zanak'Israely reo. Rehefa nizara roa ny ranomasina ka nandeha tany maina, dia niara nandeha teo avokoa ny zanak'Israely rehetra, niara nandeha teo daholo. Zay le fiombonana, zay le fifankatiavana, zay le fihavanana. Fa raha tsy zany, raha nisy olona zany mieritseritra hoe misy tany maina io fa alalo rehefa aveo. Fa ny tany maina ngeka nisy fetrany ihany, nisy fetrany ihany. Fa tsy hoe maina foana io, tsy zay. Fa rehefa aveo mikatona. Ary tao anatin'ny fikatonany tonga taony Egyptianina, dia sarona tao. Zay le fiombonana miteraka fifankatiavana, fihavanana. Tsy ampiasa le teny hafahafa hoe miara-mirona fa manahirana ny tombony sy ny tantarany androany zany. Fa ny fiombonana sy ny fiarahana ahavitana zavatra na dia verina ho kely azy. Zany nahatonga ny taony malagasy teny hoe nierikerika batondradrano, tao trano tsy efa nireza, niasa vady-drano tsy vita raha tsy mifanakony. Zany ny fihavana, zany ny fitiavana, zany ny fifankatiavana ravana malala. Fa milaza aminareo ravana malala ho antsika vahiny tonga eto fa resaka vola sy zavatra mba nampiasaina teto dia tsy nahavita na inona akory. Fa zay fiarah-miasa, fihavanana, fifankatiavana, fitadiavana, zay mba afaka manatanteraka izany no mahatonga sy mahatanteraka zao fotoana zao. Koa laha zao amin'ny zanak'Israely mba handroso ary ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Vavaksika. Andriamanitra ray zanaka fanahy masonao, misaotra sy midera ary mankalaza manome voninahitra anao zay noho ny amin'ny teninao. Fa ny teninao dia mampahatsiaro anay mandrakariva fa te omba anay ianao, te ampita anay ianao, tianao mpandresy zay, tianao ho tafavoaka zay, tianao ahorona zay, tianao zay. Tompo Andriamanitra io mankasitraka noho ny amin'izany teninao zany. Ndreto zay vonona ho amin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, ndreto zay vonona ho amin'ny fifankatiavana sy ny fifandraisan-tanana, ny fihavanana mandrakariva. Ka tsy eritreritra antoko politika, tsy eritreritra foko sy firazanana, tsy eritreritra fihaviana, tsy eritreritra an'izany. Efa manao zavatra fa ny tanjony dia ho fampandrosoana ary hatanteraka zavatra lehibe eto amin'ny firenenay.
dia mba ho tanterakany ny tenin'Andriamanitra fa tahaka ny tanàna miorina eo amboniny tendrombohitra avo tokoa ity Ambohidrabebe ity ho tazany ny olona rehetra ho tony ny famasina ka mampatsiro sy mampahazo aina izao tontolo izao ary tony ny fahazavana ka mahazava ny olona rehetra izay mitsidika amin'ny tony toerana itony. Tompo taio ny fandaharam-potoana rehetra androany mba tena voninahitra Andriamanitra zany ary any onina fifaliany ny mpandresy dia manonona manokan'izay ny amin'ny taranaka Ambohidrabebe izay mankalaza sy mamarana ny fankalazana n'Andriamanitra noho ny 20 taona nijoroany ka mametraka ho tsangam-bato izao fanarenana no rova izao. Mangataka aminao izay ho an'ny firenenay ny filohan'ny repoblika ny governemanta ny antenimera rotota ny mpitandro filaminana izay rehetra mandrafitra izao firenena izao dia ianao Andriamanitra no hahatanteraka ilay tony kiram-bavaka io hoe mba ho tany sambatra tokoa nay Madagasikara-nay. Ho anao ny voninahitra mandrakizay fa mba omeo anay ny fifaliana sy ny fiadanana avy aminao. Misaotra mpamonjy eo. Amen. Dia raha mitsangasikara avana malala andray ny tsodrano dia anao mihira fa 5:7 hira ny fifaliana zany dia ho atao tsy 5:7 andininy voalohany ihany indreza ny hafaliana fa velonaina izy ho tanteraka aminao ny tsodrano avy amin'ny tompo ary avana malala. Ho aminao ane ny fitiadanana, ho aminao ane ny fahasoavana sy ny famindram-po avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny fahasoavana aneo anao dia ianao izay tian'i Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levina ary Andriamanitra ahatanteraka izay tokony ho anao araky ny hareniny voninahiny. Amen. Indre isany hafaliana fa velonaina izahay tanteraka ny faniriana ka tena ho anao iray atolotra tokony tena mba fanatitsitrakao satria manakitsy ekena ho tonga olo mahova. Ho an'Andriamanitra ireny voninahitra amin'ny anarana ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Petraka isika ny farany eo ny fampapavahana azy ny tanterahana ravana malala dia averina amin'ny mpizarateny ny fiteny. Dia misaotra ny mpitandrina Randrenalidea Radonirinina mitandrina amin'ny FJKM Ambohidrabebe nitondra izay fitaovam-bavaka izay heverina fa kely fohy raha mihoatra amin'ny tontolo andro iray ary tena fohy sy kely raha mihoatra amin'ny fotoana izay nanomanana izao fotoana no faranana androany izao dia tsy inona akory fa ny fankalazana sy fidiranan'Andriamanitra noho ny fitsanganan'ny fikambanana naharitra 20 taona ary irina mbola hihoatra aloha izany ny manaraka. Tahakatakan'izao ny fandraisam-pitenenana mandritra izao fotoana izao. Raha vita ny hira-pirenena teo dia nanao ny fitaovam-pivavahana ny mpitandrina. Ao aorianan'izay dia asaina Andriamatoa Randrenatandro be ny tanàna misolo toerana ao amin'ny commune Ambohidrabebe ankehitriny. Ao aorianan'izay dia asaina andray fitenenana ny Andrinda Andrenitantsolo Benjamin izay ray aman-dreny angadina nanana sy vina hitana ihany koa izao fanarenana ny rovana Ambohidrabebe izao. Raha vita zay dia manao fampisehoana ara-javakanto
arak'izay heveriny fa mamety azy a ny telonorefy mikabary. Ao aorianan'izay a dia asaina ampanajana Andriamatoa Andriamolonivo Rabetrano a filohan'ny taranaka Ambotra Biby a nitantana sy nandrindra ity fikambanana ity tao anatin'izay 20 taona izay a sady filompanorona raha teo izany fikambanana izany. Aorianan'izay a dia asaina ampanajana ihany koa Ramatoa Razaka manany fidiny ny rina PCA ny Ortana, ary mamarana ny fitenenana kosa dia Andriamatoa Aja Rasoanarivo tale kabinetra ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina misolotena Andriamatoa ministra sady ihany koa misolotena ny ministry ny fizahantany sy ny fitanterana Andriamatoa Joël Randriamandrato. Dia asaina ampanajana ary ianao a Andriamatoa ben'ny tanàna handray a ny fitenenana. Andriamatoa solotena ny ministeran'ny serasera sady solotena ny eo ministera ny fizahantany. Ao Andriamatoa Ramatoa vao misolotena ny chef de district elana tsiny fa ny chef de district moa zany dia tsy eo etseto toerana fa lasa nandeha nisy voaka kely izy ka tsy eto izy ka misy solotenany eo. Ao Andriamatoa chef de région teo aloha zay tonga eto amin'ity taranaka Ambotra Biby ity zany. Ao Andriamatoa zay solombavavoaka teo alohany koa zay efa voatona teo ny anarany zay tena tompony andraikitra teto. Ao Andriamatoa filohan'ny fikambanana taranaka Ambotra Biby zay mbola tena hoe sady mavitrika amin'ny tena hoe tsara sitrapo ary mbola lany be sy maro teto amin'ity Ambotra Biby ity. Ao Andriamatoa ben'ny tanàna teo aloha kanefa dia mbola lotsaka candidat izy dia mbola mety ho lany ihany izy. Ao Andriamatoa chef de fokotany. Ao tsika rehetra zay avy nanasana indrindra fa ny taranaka Ambotra Biby zay tonga eto fa alomerabanareo ny tenanay tompoko lasy tompoko vavy satria solotena tokoa zahay. Atao hoe tsy fampitarana tanan'olo tsy hoe mandimby raiky satra fa sitrapon'Andriamanitra aloha latsamby be tananay candidat dia mampisolo azy zay zany tompoko. Raha ohatra azy zany hiteny folo sady tsotra satria tsy valaparana fitenenana fa mbola maro ny tokony hiteny. Elana tsiny raha ohatra ndray fitenenana fohy ahako. Ny taranaka Ambotra Biby sy commune rurale Ambotra Biby dia tena iray tokoa ary niaran'ny salahy nanatanteraka izao zavatra rehetra hitan'ny masontsika izao. Tamin'ny fotoana andro tamin'ny mbola niaraka tamin'ny commune Talata Volombotsika dia tsy mba nisy zany hoe nalaza be ohatran'izao zany hoe hitokana mihitsy zany commune rurale Ambotra Biby zany. Na dia nisy aza fitsakasakanana dia mizao efa mba tanteraka fa maleo tena Ambotra Biby tompoko lasy tompoko vavy izy hoe mba mangataka tehaka amintsika rehetra zany amin'izany zavatra zany satria faly izay. Faly izay fa dia tanteraka sy lavorary no tenen'ny fangatahany ben'ny tanàna tamin'izany fotoana. Io député io ex député io zany tena name alalana anay. Zay so Andriamatoa ben'ny tanàna io nandeha tany an-trano dia omeninareo rezay mifandrinareo ka dia sotranao Andriamatoa député na dia atao hoe taloha izy ianao aiza malahelo no fonao fa mbola olany ianao ao arindrinao mizany hoe mpahatavinao ataony. Sotra betsaka tompoko lahy makasitraka tompoko vavy zay ihany no teko satria tsy azo valaparana tompoko. Sotra tompoko. Zany tokoa ngamba ny tahaka an'le hoe tahaka ny rambonompo tapaka fohy fahenjana. Dia mirary mba ho tanteraka zany ho tanteraka aminareo rehetra zay voatonona teo ny tsodrano zay votonony ny mpitandrina teo. Fa satria efa voatonontonona matetika ny anaranao ny andrina dia manasanao hitsangana satria mendrika sy rariny tokoa raha ianao no andray azany fitenenana zany satria araky ny voalaza teo tsy takona fenina fa miariary tahaka ny tiafika andrefa tanàna ny fitenenana fa tsy vitan'izay ray aman-dreny fotsiny ianao fa sady nikapoka ianao no nanosika anay androso. Hoe dia manasanao ampanajana tompoko andray fitenenana.
Misaotra indrindra nanome fitenenana tompo lahy sy tompoko vavy. Eo anareo solon-tenam-panjakana. Mitodika manokana aminao Andriamatoa Talain'ny kabineta izay misolo toerana Andriamatoa minisitra. Eo koa ianao izay filohan'ny filankevim-pitantanana eo amin'ny Ortana ihany koa manandanja izany fizahantany izany. Dia iotsika rehetrarehetra mpiara-miasa. Io inao indrindra professeur Androambololonivo izay tena mitondra araka ny tenin'ny frantsay hoe 2 maîtres an'izany taranaka ambohidrabiby zany ka mahatonga an'izay hoe zao tsika rehetrarehetra tonga eto amin'izao fotoana izao. Eo ianareo rehetrarehetra eto taranaka ambohidrabiby ny havana rehetrarehetra na aveto merina zany na hany amin'ny faritany rehetrarehetra aveto Madagasikara ka tonga mifanotrona amin'izao andro sy fotoana lehibe eto izao. Ny telokoro voalohany indrindra dia ny fisaorana an'Andriamanitra lehibe dia lehibe satria dia mahay ny zavatra rehetra izy ary mahefa ny zavatra rehetra. Ary izay indrindra manko le hoe miroso, fandrosoana, mandroso ary misy anko le fitenenana hoe mampandroso. Koa dia raha izao zavatra hatrehana androany izao dia tena marika lehibe dia lehibe fa misy tokoa zany firosoana ary misy zany fandrosoana ary misy zany fampandrosoana izany. Ny tena zavatra nafinaritra ary tena niainana tamin'ity hoe vohitra ambohidrabiby ity izay lasa commune taty aoriana. Misaotra anao monsieur l'adjoint, ianao moa zany zao ben'ny tanàna ino mpisolo toerana moa ary rehefa kelikely koa anao mbola ben'ny tanàna fa tsy ho mpisolo toerana fotsiny ihany. Misaotra anao amin'izay zavatra izay niteneninao rehetrarehetra tao fa satria izao itony ambohidrabiby itony anie ka tanàna manana ny maizy azy. Tsy ho izao fotsiny zany ambohidrabiby zany nanana ny maizy azy fa hatramin'ny tantaran'ny Madagasikara ray manontolo zany vohitra ambohidrabiby zany na ny olona izay nanangana zany toerana hoe ambohidrabiby zany dia nanana ny maizy azy zany. Ary raha iresaka fampandrosoantsika dia zao nisy mahafinaritra mahita anareo ao amin'ny ministera kolotsaina indrindra nareo ministeran'ny fizahantany satria raha ohatra ka tsy miainga amin'ny tena fanajana ny kolotsaina izany fampandrosoana zany tsy androso. Zay zavatra anankiray fa mampirisika anareo zahay tsy ho izy ohatrany zany fanajana ny kolotsaina zany. Ary ny kolotsaina tena hiavahan'ny malagasy amin'izao tontolo zao dia fihavanana. Zay le sotoavina tena enjana be mihitsy zay. Ary raha foy zay ny voalaza dia zao mampalahelo marina tokoa araka voalazan'ny toritenin'Andriamatoa mpitandrina teo. No indraindray misy misakana, indraindray misy misarika emotra, indraindray misy tena misarika hiverina fa zay ihany no izy tia dia ajao hatramin'ny farany aroka eo tsika malagasy anaja zany kolotsaina zany. Ary teto mihitsy manko mihaino zany kolotsaina zany dia todika aminareo amin'ny fitondram-panjakana. Za moa mbola iantso andreo namanao amin'ny teny miram-pirenena fa mbola mifandray foana zay ary mbola mandray ray aman-dreny foana zareo. Dia zao mbola hiteny hoe ajao ty maha-malagasy dia apetrao amin'ny toerany le maha-malagasy fa mahampalahelo fa mikiroso fahana le toetsaina eto amintsika amin'izao fotoana izao. Ary zay zavatra zay mbola ilaintsika hijoro. Misaotranao koa, misaotranao Andriamatoa izay mpanolotra nametraka hoe ray aman-dreny tena raisina zay andraikitra zay satria tena mampalahelo mihitsy fa enganefa mbola mitsoro ny taranaka ambohidrabiby modely fa reo miadiady ihany koa ny amin'ity taranaka miseho malagasy ty Andriamatoa dirikafy dia Talain'ny kabineta be dia be nyzao no tongany aminareo ny tsy miarinareo tsy nipetraka ireo mba hokarehe mba ny fihavanana amin'izay le ijoroana fa zay mpanao an'izany no tena tsy mety fa atao izy kiambanana ametraka an'izany kolotsaina aretsaina malagasy zany fa raha handeha amin'izany fampandrosoana zany ane ka tsy handeha mihitsy raha tsy apetratsika zay le maha-malagasy aty na ny eo amin'ny toam-pianarana ary atao fandroritana mitsinakena ohatra ny tsinakena atao amin'izao ty ahevitra ohatran'izao zavatra ty le zanaka malagasy ka izay
mitokana an'ity arem-bako ka tena manana ny maizy azy ty tsika dia izay fanarenana ny rovan'Ambotra biby zay. Ary zay rovan'Ambotra biby ty ane ka tena narenina tokony satria tsy fantatra anao nahoana moa izy ty ny tena nesorina tamin'ny fotony dia natao sekoly eny teto raha antsika malala fa tsy le ametrahana hoe zao ny malagasy ny tantaran'ny malagasy hatramin'izay soa ihany fa misy anitaranaka Ambotra biby natratra ny 20 taona ary mbola inoko fa iotra zany 20 taona zany ho any amin'ny 900 taona 20 taona samitsika rehetrarehetra mbola ivavaka ho an'ireo taranakitsika anao soa ihany fa taonareo ary zany araka tapite Ambotra biby ty mihitsy misaotra anao amin'ny fiantsona manokana teo iny tompoko lahy satria tena zay le izy tokony havantsika ary indrindra zany hoe Ambotra biby zany ane ka nipoirany zany hoe asy ny merina soratantsika tsara mihitsy zany hoe imerina zany amin'ny tantaran'i Madagasikara manana ny mahizy azy zany ary kanefa koa dia malagasy iray zay rehetrarehetra fa raha misy miemotra tsika ka raha niemotra zao tsika dia tsy ho lasa zavatra ray fa ilaina mba hipetraka misaotra anareo fizahan-tany za zao mahafantatra marina fa hoe tsy solom-bavaboaka atsony zao fa teo aloha fa na zany raha mbola miaina eto avaradrano fantatro miasanareo le mpanena moa le mpandeha mikarakara-ny fizahan-tany eto amin'ity Ambotra biby ty misy mpanetana ara-pizahan-tany eto angamba zay anomenareo fiofanana manatanteraka an'izay zavatra fa mba asivo-verina mba hisy tamberina ho an'ny commune na izay zavatra zay satria commune tokony anana maizy azy misaotra fitondram-panjakana fa nesesy rehetrarehetra teto fa io zao fa atsika manamboatra zany fitsarana zany eto amin'izao Ambotra biby zao tiany reka tena divotra natao teto ary marina mihitsy hoe ny sakana misy foana fa tsika tsy maintsy miroso hoe ary de io zo tanterahany zay zavatra ary roka fa mitantarana hoe zany fitsarana zany fitsarana zany manana ny maizy azy zany satria zao lapany manjaka miadana ery ambony ery ny rova manjaka miadana aiza moa ny fitsarana tsokaika eo ihany noho izany efa eto Ambotra biby tafarina ny rovan'Ambotra biby misy fitsarana eto Ambotra biby misy dika zany rehetra rehetra zany ary zay zavatra zay mbola mahafaly antsika koa dia eto zany misaotra antsika rehetrarehetra misaotra nareo fitondram-panjakana tsy andraraka ilobianto ary iroso foana mbola misy fanaovana asa be dia be eto aza mihevitra ny zavatra inona intsony tsika ary zareo mpisolom-bavaboaka namanareo moa misy zany reo misy zoky eo mbola mifandray mbola tenenina ihany keo aleo rangahy mba fandrofony Madagasikara amin'izay no atrehana fa ajanony zavatra akoatran'izay zay zany ny teny amintsika rehetrarehetra dia mirary soanareo arapaintsika vita soamantsara ity rovan'Ambotra biby vohitra masin'Ambotra biby asiny meriny ty ary zaho apiko le asiny Madagasikara ity zay zavatra zay zany ary dia hiarabana any isika rehetrarehetra samy aleo alasa amin'izay zavatra zay ataontsika ka dia misaotra tompoko lahy misaotra tompoko vavy. Araiky zay efa nampahafantarina antsika ombenombeny teo dia mialohan'izany dia fisaorana lehibe no atolotra ny ray aman-dreny andre mitantso-baizamany satria tena ray aman-dreny tokoa izy mampita ny hafatra ary mametraka zavatra ho tadiditsika raha hatr'izay ho atatsika mbola zanantsika fa angamba tsy ho lata-janano izany koa ny seho zay ho ataon'ny telonorefy mikabary avy eto avaradrano fa manana ny talenta sy ny zavatra mampalaza azy ty avaradrano ty ka dia hometsehatra nareo ry telonorefy mikabary. Fomba manahoana sy manahoana malagasy rehefa miony takininina sy takininina fa sika rehetra dia samy ambininy manahoana sy manahoana ho amin'ny malagasy rehefa miony takininina sy takininina fa sika rehetra dia samy ambininy zao
Aranakorontsika ny eto. Nareo avato amin'ny ilany avato ny ato amin'ny ilany avato. Ao, izay teny voalohany teneniko teo zay no teneniny avato amin'ny ankilany, ny ato kosa mamaly ny tenin'ny zatovovavy avato very kely ny teniko teo hoe mba manahoana sy manahoana ho amin'ny malagasy rehefa mihoana andramantsika hoe takininona sy takininona fa sika rehetra dia samy ambinina e. anao fananana izay mianadahy eto izay maresy lahatra hoe mba miteny mafimafy sika no hita tena maresy dia jerevantsika eto iza ny tena maresy aminay anankiroa ary anetana ny ekipako ary ato raha vao manondro ato dia tonga dia samy miteny tsika rehetrarehetra hoe atsika zao ohatrany hoe mbola malefadefaka be tsika averitsika hatramin'ny voalohany tsy teny tso zay fa manondro fotsiny sisany dia nareo mamaly zay tondrona zato dia mandeha faonora zany fa mba andro inona e zany andro androany toy ny kenika faliana ravadravaka korana fa mba andro inona e zany andro androany andro malaza sy manan-tantara ny andro androany ifalifaletsika rehetra ka kantoko izany setrerena rehetra mirety avokoa to lafatra jiaby fa tanteraka androany le andro malaza ka valy sy ravo e eny e hitany masy ny aravony hitany masy ny korana ny tontolo rehetrarehetra ravadravaka korana fa mba andro inona e zany andro androany neny etapilafo ny fararanony aviavy elo sahazan'ireo mpianakavy neny Antananarivo fararam-bahoaka tehaka lava la maky mipoaka sikindamba mifaly dia valotra lava tsikitsiky mamboba mameno ny tava fa ny eto ambotra biby fararam-pity dia tafahoana ny ty sy ny ty ampitiavana lehibe no anoloranay seho anankiray tantara mitondra ny lohateny hoe manan-kerana izay ny fizarana voalohany entina eto mitondra ny lohateny hoe manan-kerana ary fa ahoana ary zany reo to miasa saina fa ngatsy tanteraka ilay nandrandray omaly voafaly fa nahita asa nefa anitana tsapako fahafahafa zany razoko fa tena varina amin'ity fiainana atao fijaliana isan'andro ny tena mifovotra ihany mahatsaro marara mitrongy amin'ny tany valina nefa dia mampahonena fa tovizaka fotsiny ihany ny teny angamba raha toka mitonatra zao dia hovery miandala nyity zandrinao arazatra ahoana razoky fa nahoana mamofoto izany le raha eo ambony tsy mbola nanary fizy ny teny ary tena nametraka fizy izay miasa fatratra sy mahavetratreta tsy salamaina amin'izay ny sasarany izy anome an'ilay fitsarana le voatsinapy moa tsarony se le voakely indrindra fa tonga azo be ataovy ohatr'izany amin'izay finoana dia hoitany se ny asambarana tonga indrisa azoka maninona fa raha mba izamako mipalakarena dia maninona isan'andro iloka kely marena misivo mifo ny sakafoko matsiro avokoa tsy isan'izay hoe asa saina ka iloka izay trondrobay saindre ndra taona tsy mba mangina nahatraniko dia mifaliana mibalina mandra maraina mandra-pareraky ny ainy raha zandry ahoana so lasa daly ko mbezany rehetra malala ny vola tsy ananana akory ny saina mandeha dia mandeha fa aza raha mbola matory so ilazany daolo be ohatran'ny olona efa mideliry valala ny an-danitra ny asiana siro fa nga ivita mivavaka atao hoe zao dia zao raha ohatra te hanana mesa manomboka izao ny asa razoky efa misy fa mbola miandro fotoana fa mandra-pahatonga an'izany dia mitetika atao tsara foana sady iompy amako ny amboly ny fialaboloko dia ny manjony ny fiara amin'io maranisa ny volamitra tapitry hitaseo le trakeliko ary dia maninona anokafako épicerie ho ampiakariko riana telo andro zandritsika telo
raha ifidiny ray andro dia fotsim-bary andrahoana. Raha ifidiny herintaona dia akotsy arotsaka. Raha ifidiny mandrakizay dia hazo mihitsy ambolena ialokaloha fa na raha tsy izay ka zao hoe foaza raha mbola matory fa ankehitriny tsy mbola taraiky. Dia aza maika raha toa ka hikasa na koa mandeha dia maika fa ny fiainana tsy vitan'izany razandry ka noho izany aza miaina minofinofy intsony andeha manomboka androany vai fomba fijery hitondra fandrosoana ho an'ny malagasy ny firenena. Iny tena marina tokoa izany Razoky, fa ny tena rediredina tany. Hita mihitsy. Fanorinana mba teo voky nefa ny am-paosy tsy manana ariary ka indra manomboka izao olona afaka olona vao anadino an'ireo nofinofy fa mba hiezaka kosa ary lofo. Tena marina. Areto vao tonga sana fa ny mananjoky tokoa ka manan-kerany areto vao tsaroky ilay tenisy manao ny hoe ny asa vava tsy misy polofo mitareo karta bebaka ihany. Dia makasitraka n'izy menada mangataka tehaka mafy pendepandeha. Fa raha sakafo zany dia tena nahavoky fa sakafo tsaina kosa dia tena mahatoky. Dia inona tokoa fa hoandry ankinan'ireo tanora ato avaradrano ianareo satria izy ireo dia mampianatra sy mampiofana mikabary. Ary tsy izay ihany fa amin'ny sehatra rehetra eto avaradrano eto Antananarivo dia maro no isehondry zareo fa mamela anareo aningana manokana fa hatramin'izay rehetra seho sy hetsika natao teto amin'ity rovan'Ambotra biby ity amin'ny tanànan'Ambotra biby dia tsy nisy na dia iray ary ka tsy nahateo andry zareo dia izany no isaorana azy anaovantsika tehaka mafy ny tafotafo. Ankehitriny dia tonga amin'ny fotoana dingana faharoa tsika koa dia manasa ampitiavana ny professeur Andriamilolonivo Rabetrano izay filohan'ny fikambanan'ny taranaka Ambotra biby ohatron'ireo komity ao amin'izany fikambanana taranaka Ambotra biby izany mba hijoro ety anoloana ety mandritra ny lahateny izay ataony mba ho fanomezam-boninahitra izao fotoana izao ary mba halalan'ny olona koa hoe takaniza moa iza tokoa izany ao amin'ny taranaka Ambotra biby izany. Alahoe ary tompoko isika rehetra ao amin'ny komity ny taranaka Ambotra biby mba batanikeo nge igida zavady tele sarata mba hitondrana seza anankiray izy madaraity izy fa efa zokony dia ny zokony ray dia ampiny anankiray koa Kristian ho any madame Ramanana rary. Ramatoa Ramanana rary azafady mba manainga anao mba androso ety fa ao anatin'ny taranaka Ambotra biby ianao madame Beby sy Monsieur Joseph raha tazako eo ohatran'ny tazako teo izy teo dia docteur Naina izy koa mbola tsy voatonoko madame Rarisson mandroso tompoko misy fitenin-jatovy zay manao hoe maromaro zay vitsivitsy zay ny tonga aty fa sasany nandaon'ny pays tsy hoe nandaon'ny pays ohatrany ahoana akory fa itony vohitra itony dia vohitra hiafarana ary itony vohitra itony dia vohitra isan-dratana. Raha tsy ilaza fa tao anatin'izao taranaka izao dia maro ireo ray aman-dreny nanorina azy tamin'ny 20 taona lasa no efa tsy namantsika intsony amin'izao fotoana izao misy ny efa lasa ela ary misy ny lasa voaingana koa dia mangataka atsika angataka 2 minitra fahanginana atsiarovana azy ireo dia mba mangataka atsika hitsangana tompoko azafady indrindra.
dia ny voninahitra ny dera ny laza ho an'ilay Zanahary Andriamanitra ivavahantsika, izy rery no tompon'ny aja amam-boninahitra. Mahazo petratsika tompoko. Madame Nour, Madame Fara, zay mahatsiaro tena rehetra dia makinesa ty fa tsy mila fanasana re tompoko. Alohan'ny fandraisam-pitenena ny professeur dia rariny sihitsiny raha atao ny alefatsika ny hira fanevany zany 20 taona zany zay anolorana fisaorana etonana ny Rematompo Tandrina raha Renardera Rado fa sady izy no namorona ny feony, namorona ny tonony, nanao sy nahatateraka an'izany hira izany. Clear? It's clear. Fica bananai, nivoca o canesi caminhati mamai, marina nani ronga, a mezza caruva, uruvan zakara hilai, fiavana na timiruva, anese noia rikiza, zavatare tizao, arisi ni azunazi, nayambuja bibinai, sadese kono atulilai, fiaina bauva, umemurina itisi, ariumata kisa. Puluntami zambi fica mananai, nalondolura tenar wavausina ijai, ituri fila samsara, izora miluana, uyasa pitiavana wamini paparusuana, kaese dunia vinisa, zavatare tiza, arizi dia sunazi, kayambuta bibinai, sadese kono atulilai fiaina bauva, umemurina itisi, ariumata kisa. Fanisi dunia vinisa, zavatare tiza, arizi dia sunazi, layamuta bibinai, sadese kono atulilai fiaina bauva, umemurina itisi, ariumata kisa. Zay ny hira fanevany 20 taona, 3 taona lasa zay no namoronana izany hira zany sy ny hirahana azy tsy tapaka teto amin'ity toerana ity, koa dia mendrika sy rariny raha omena voninahitra tokoa Andriamanitra satria izao rehetra zao izy no nitazona ka nahavitana izao rehetra tazany maso zao. Omaly nisy fandarana kely ankiray zay tao amin'ny fahita lavitra tao
nilaza tantarana lehilahy anankiray nalaza be dia nalaza be ary mbola tavela mandraky ty ny androany raha dia 100 taona talohan'i Jesosy Kristy ara no nisiny dia tsy iza akory zany fa Jules César. I Jules César io dia tsy nanjaka ny ohatran'ny 4 taona monja tao Roma, kanefa tao anatin'ny fotoana fohy dia fohy no niakarany tamin'ny sehatra avo indrindra ny teny tena nampalaza azy izay mbola hita taratra amin'ny tenin'ireo manam-pahefana lehibe sy malaza amin'izao fotoana izao dia le hoe nandeha dia nahita ary dia nandresy voafehy ao anatin'ny tir ty sahady zany zavatra rehetra zany hitatsika ny zavatra tokanantsika tonga teto isika tsy mitovy mihitsy ny tonga teto androany sy ny tsy tonga teto androany ary dia naheno sy nahita isika ary dia hivoaka ho mpandresy isika. Andriamatoa professeur André Ambolonivo omenanao ny fitenenana. Sora tompoko lahy sy tompoko vavy Andriamatoa solitena ny ministère ny serasera sy ny kolontsaina ary koa solitena ny ministère ny fitaterana fizahantany sy ny toetrandro izay misolitena mpanjakana mba mamendanja misaotra anareo voalohany indrindra amin'ny fanomezan-danja zao fotoana zao sy mako zava-dehibe tsy nanao zava-pony nareo fa zava-dehibe aminareo ny kolontsaina sy ny fizahantany. Andriamatoa chef de district sotle ho anareo sokajina andrina samihafa ray aman-dreny ray aman-dreny ara-panasy ray aman-dreny toka manokana n'Andriamatoa Andriamitatso Benjamin député zay namana teto akaiky foana manobe ny tanàna ho antsika rehetrarehetra vahiny najaina tonga eto. We are attending celebration of the renewal of the House of Rabib, the King of Madagascar, and it's a very important day now because we have to left for your descendants a story to have much to renew a story. Nous sommes en train de participer à la célébration de la restauration du palais d'Ambujabib. Donc c'est un devoir, c'est pour l'association des natifs d'Ambujabib de laisser à la descendance une histoire, puisque la nation la plus malheureuse du monde est la nation qui n'a pas de culture, qui n'a pas d'histoire, qui n'a pas d'origine. Zava-dehibe ny firenena mahanta indrindra ny olona mahanta indrindra raha zao tontolo zao dia izay olona tsy manana kolontsaina, izay tsy manana tantara, izay tsy manana fiaviana. Io moa araka le fitenentsika malagasy hoe tsisy fotony ka ny zavatra atrehantsika androany dia ao anatin'izay famerenana amin'ny laony ny tantara izay satria manko misy tantara tsy azo diovina, tsy azo fafana, tsy azo tsitsiniavina dia ny maha fiavianao. Ary izay indrindra manko arito amin'ny eto toerana ity tsy zany dia hoe eto Ambujabib asy ny Merina asy Madagasikara ary izay zany no ataontsika eto amin'izao fotoana izao. Amin'izao fotoana izao dia misy fikasana ataon'ny fanjakana ny filoham-pirenena malagasy raha vao tonga nandray fanjakana izy tamin'ny volana janoary tao dia ny Merina ny zava-dehibe voalohany natao indrindra dia Merina ny rovan'ny Manjakamiadana. Nefa zany io moa zany efa nampitaina tamin'ny ministère ny kolontsaina ary nampitaina manokana tamin'ny Andriamatoa filoham-pirenena tamin'ny volana febroary sy taratasy nampitaina tany ary nampitaina tamin'izao fa misy lamin-javatra tsika moa malagasy misy lamin-javatra amin'ny kolontsaina ka raha ohatra anao Amerina ny rovo dia oloha dia ny lova Manjakamiadana izay marina fa lova ny Madagasikara fa tsy lova tsy Amerina ihany dia tsy maintsy atomboka any amin'ny fiandohana mana tantara, mana tsiny, manana asina tia mafirenena malagasy tia tsy maintsy mitomboka ny andoharano tsika rehetrarehetra. Ny loharano tantaran'ny Madagasikara dia teto amin'ny tikatra vohitra Ambujabib tikatra. Izy tantaran'ny Rabiby moa zany dia niainga Rabiby, ny mpanjaka Rabiby zany dia anisan'ny pahay savant ozy isika motenena tany Perse any Iran, région Iran tamin'ny Moyen-Orient zao fotoana zao. Niainga tany izy be da be ohatra io tsy teny hoe mpaminantsy masina tany. Dia misy savant be da be zany, pahay be da be zany dia niainga izy dia nakany Indonésie, nakany Malaisie dia nakaty tonga dia Madagasikara dia raha tsika manana niditra tany atsimo, tany Mvopé no tany maro antsetra dia nisy ny zara rojo zareo. Ny andiany voalohany indrindra dia nidina nakany amin'ny Morondava dia nanao ny lapa feno vola
anisy andiany kosa niakatra tatia voatany tonga tatia dia nanao ny lapa fenoasina zay area ny rabiby ka io lapa fenoasina io zany no le ho atsakatsika amin'izao fotoana izao io no tokana tsy androany satria manko ataony lapa trano nipetrahan'ny rabiby sy ramaitso akanjo tamin'ny taonandro zany hoe raha tsika zany misy resaka ésotérisme moa izy moa zany fitenenana tsika malagasy tsika zao tsy tonga foana fa misy lamina amin'ny fiainantsika rehetrarehetra ao nandefa zany ny eo amin'ny fanjakana hoe anao io zany dia nandray anjara ny adidiny tanàna Kambodrabiby ary ty zary ty fanaovana ntikatra lapan'ny fenoasiny tika zany tsy tonga foana tsy hoe vao tamin'ny roa taona na tamin'ny janvier tamin'ny tonga teo ny filoham-pirenena Tsiarajoelina vao tapaka nefa fa efa nisy vina toy izao tamin'ny fitsanganana ty fikambana tanàna Kambodrabiby ty tamin'ny faharoapolo taona tamin'ny 1970 dia hozy ny pasteur Olivier Andrianiany teto amin'ny Ambodrabiby dia hoe misy ny anankiray tsy ampy eto amin'ny eto amin'ny tanàna Ambodrabiby dia ny fikambanana misahana ny ara-kolotsaina fanabeazana ara-ekonomika ny fiangonana ozy izy ny isahana ny ara-fitaizana ara-pinoana fa misy fikambanana dia najoro ny fikambanana tanàna Kamboby izay isahana an'izay ka tamin'izany fotoana zany dia efa nisy vinavina zany hoe ampandroso anty tanàna Ambodrabiby ty amin'ny lafiny rehetrarehetra natao fitsangam-bato ny fahafolo taona dia nanaovana ny trano valim-piangonana ary ny tsangam-bato faharoapolo taona efa taloha efa nieritreretana zany dia hoe anangana ny ovo eto Ambodrabiby zany fa efa taloha zany dia efa nieritreretana zany ka io tonga hoe masabary mainty kitositsika ka tonga zany hoe misy lamina ary tsieretra zany misy lamina amin'ity fiainantsieretra ny enjera zay zany tseny hoe tsy tonga foana zay zavatra rehetra zao fa amin'ny mamalagasy atsika ary mbola misy ariporesaka rehefa ny enjera toa taona tokony ho izy azy dia hoe naroso nanao tsika androvana mianjaka miadana io tsika ne nanambola be nanaovana anazy io nisy vola namamily arabe da be nanampy ny UNESCO nanampy ny andro zao nahoana tsy tanteraka le izy satria tsy manka misy ale hoe arifo misy asina tsy maintsy atao ary zay asiny zay zany dia miainga efa eto Ambodrabiby tanteraka io zany zao ny rovana Ambodrabiby ny lapa fenoasina dia amin'izao zany tsy sakana itsony ankalazantsika amin'ny fahaenina amby roapolo jona roapolo soarivo ny rova eny manjaka miadana satria manko rehefa andesatra zay manaovana le hoe besakana ny anarana hoe besakana le lapa io lapa besakana dia mitovy an'io lapa io lapa fenoasina io satria manko ny lova-tsofina zo izy voatahiry to Ambodrabiby mandrakandreby dia milaza fa hoe mikasy amin'ny maritrano dia ny teto Ambodrabiby zany tamin'ireo trano kotona io zany dia voalohany indrindra nanaovana ny fanaovana io trano io zany dia misy dikany tsy maintsy narindra tamin'ny andro ampenimbola araka ny filatry ny vitany 20 lafindrindrina efatra ny zotrano tsirairay avavy dia mitondra reny vitana iray aby amin'io trano io zany amin'ny fanaovana trano kotana gasy reny ny alamady no mizoro avaratra atsinanana ny asorotany eo mizoro atsimo atsinanana atsony vazimba hoe anjorona koa ny adimy zany eo amin'ny zorony atsimo andrefana raha toa kosa ny adizaty eo mizorony avaratra andrefana manaraka zany dia narindra tamin'ny andro Rabiby zany araka ny solo-panorona ny maritrano sy ny teknika momba ny tao-trano na ny fampadaminana ny fipetraka entana na ny zavatra rehetra ao anaty trano kotona hitantsika eo zany rehefa aveo trano kotona moa zany no anaran'izy io ifenoasina io lapa hojerentsika io no anaran'ny lapan-drabiby efa nonenandrabiby sy ramaitso akanjo vadiny tany ambotsy takatra izy io no nafindra tao Ambodrabiby tamin'ny taonandro taloha manko dia ny trano afindrafindra dia batay io trano io zany hoe amin'ny azo hoe démontable moa izy tsika dia tonga dia eto Ambodrabiby dia aveo koa dia nisy rova le trano kotondrana nentina tany Ambovo 10 metatra sy 10 no lavany raha toa ka efatra metatra sy 7 ny sakany araka ny sisam-bakona voatahiry ato amin'ny toerana rehefa natao ny fikaroana sy ny fanamarenana dia mirindra tsara araka ny sonam-panorona ireo rehefa ireo ny maritrano sy ny aitrano nanaovana ny fenoasina no nananganana andrianjaka ny lapany atao hoe besakana mbola avy tamin'io lapika ihany koa no nakana modelireo lapanandriana rehetra toandro mahandinono mahitsy eny fanadio ireo lapana ovoka atao amin'ny radama aza zay efa nasy-panavaozana araka ny maritrano moderna tandrefana aza dia ny fototra-trano tamin'ny maritrano nanaovana ny fenoasina araka ny fomba ny Andriamanjaka araka ny lazaiko teo teto Merina
raha nisy fikasana anarina lapatra anainy na anorina lapa vaovao dia tsy maintsy atomboka amin'ireo lampandrazana any amin'ny vohitra masina aloha araky ny asiny sy tongatonga foana ny antsoina hoe asimerina anambotra biby. Ny asimerina dia rayany io le fiteny hoe tsy afaka revisitena ny tantara satria ny asimerina dia ambotra biby, tsy afaka miteny hoe asimerina ery asimerina io fa eto ambotra biby misy anto lehibe vohitra masina vohitra manakasa ka na dia andrena fonmerina azy fony ahorina ny mahitsy sy mandry ony dia nanary eo lampandrazana teto ambotra biby aloha toy izany koa radama voalohany mialony nanangana ny antrano vola tao Tananarivo dia nanarina ny lapa manjaka zafy lapandralampo tao ambotra biby izy aloha. Ampom-pirenena fitiava-tanin-drazana mba ahafana mirehare amin'ny mahamalagasy ny tena no antony anarenantsika re mivaroka nentin-drazana reny iverena ny asiny zava-dehibe ho ankehitriny raha tiana ny anarena re vaky reny dia tsy maintsy ajaina sy toavina fomban-drazana napetraka ireo razana tany aloha raha tsy zany dia aleo manorina trano any amin'ny toeran-kafa. Natao ny fanarena ny rovana manjakamiada ny manjakamiada araka fanajana lamina ara-pompasiara zaza dia ao anatin'ny fankalazana ny faharoapolo taona fikambana taranaka boria dia natao tsangam-bato fanamarena fanarena ny lapa fenoasina eto amin'ny rovana Botrabiby. Dia avantsika Repoblika etim-bahoaka ny Chine mono niantoka ny fefy sy ny jiro manazava izany dia vola eo amin'ny 100 millions de FMG volana tony ohatran'izao. Telefôna ity afa-tsy angamba ry zareo fa noho izany mba natanterana izany dia mangataka ny sotena ministère ny kolotsaina sy Andriamatoa ny Ray aman-dreny Andriamatoa Benjamin mba hitsangana tompoko. No ty afa-tsy manokana indray zareo fa reo ny vinahitana tamin'ny natanterana nio zavatra fanomezan-tana io zany fanoanana satria mankotry hoe nandeo raha ny fikasana tsy hoe manofinofy ambony fandriana na nofy ririna izy fa nisy an'ireo Ray aman-dreny reo zay rano sy varotoratra izy tsy fanary dia ministère ny kolotsaina zay ny fandria ary mbola mitohy amin'izao fotoa zao ary Andriamatoa amin'ny mamazo mipetraka nareo tompoko. Miala tsiny moa zany ny telefôna ny ministère ny soutien républicain Chine fa misy fotoana tsy maintsy atondra fivoriana tsy maintsy atondra reo ka tsy afaka izy nefa dia hoe vonona zareo zany hiaraka hiasa amin'izay ka misy zavatra mangatantsika zany amin'ny ministère ny sinoa république amin'ny république démocratique Chine zany dia angatana pont vorona le vorombola misy vorombola hitantsika manko tamin'ny resaka rehefa maky ny vakoka malagasy dia misy tantarany Tsingory le namono le isy maty nisy namono le vorombola tao amin'ny lapa ampanjaka dia nisany hoe voro zay nieritreretin'ny mpitantana zany fa dia hoe atao amin'ity toerana ity zany ho asiana vorombola. Dia amerena koa satria manko amindre zany no tadiditsika tsara le vorona le tsimbazaha dia atao anaty roa atao fena tany tsimbazaha dia asiana vola dia zany eritreretina dia ato koa zany amin'izao fotoana zao zany efa misy zany le fanaovana ny asa tanana malagasy tanao zany mamerina le mpanao le mpiasa vy rikatra dia asiana fahatra ompiana omby izany rehetrarehetra zany zany dia mba tsy hijanona amin'le hoe ara-kolotsaina fotsiny antsika fa mba hisarina ny olona itsika hisarina amin'ny fizahantany. Dia toy izay dia mangataka ny solitenany ao ny Ortana zay filohan'ny mpitatana PCA ny Ortana ary mpikambana amin'ny Ortana atio ny fana directeur exécutif mba hitsangana azafady tompoko. Ho ty afa-tsika mafy be zany zareo zany hitantsika mitsangan'ireo zany ny komite direta le mpanatanteraka taloha sy amin'izao fotoana zao zany hoe nampitovitovy fotoana tamin'ny Ortana tamin'ny 2009 ny fiarah-miasa ny Botrabiby sy ny Ortana nanona tamin'ny tombo malagasy ary zao tamin'izany mbola zava-tsisy ndresaka akory zany Botrabiby tamin'izany fotoana zany ary amin'izao fotoana zao angamba anisany hoe anina fara ana destination fara ny Ortana amin'ny fizahantany mankaty Botrabiby ka izay tsika rehetrarehetra tsy hay tsy hisaotra ary mbola hitehaka indray zay fa tsy olany mamina ny hitehaka amin'ny Ortana zany tamin'ny atao tsy hitehaka mafy tsy rehetrarehetra ary profiny ahitantsika teo ny fahatongavana le zanatany le mpizahatany reo mpizahatany anglisy mpizahatany anglisy izy ireny mazo mipetraka nareo tompoko mpizahatany anglisy izy reo ka zavatra miseho manko amin'izao fotoana zao dia efa mibetsaka ny olona mitonga amintsika anambotra biby
ka izay indrindra zany de hoe tsy maintsy tanteraka hoe tsarotsika ny teny Martin Luther King hoe I have a dream. Tsy maintsy manohy foana ny fiainana. Ary rehefa le manao fiainana zay dia atao mandroso. Ary Obama koa le niteny de yes can ary yes can tsy maintsy tanteratsika rehefa miara-ditsika rehetrarehetra. Ohatra ny nofinofiana zany raha resaka tamin'ny faharoapolo taona. Meme Andriamatoa ary misy raha resaka ta eo koa meme koa Andriamatoa Danira koa tsana tamin'izany fotoana zany fa zavatra nangingira tsisy inona teo tambotra biby. Anao ny fety taom-baovao malagasy tao natiora tatata ohatra ny zavatra tsy nampino. Nefa za hoe tanteraka tsy manko zao misy an'Andriamanitra ary koa tsika meka amin'ny maha olombelona tsika alahatra fa tsy mandahatra ary zay tanteraka dia tsy maintsy tanteraka foana ary ny telo ataontsika rehetra dia tsy manao ratsy fa manao zavatra tsara dia tahin'Andriamanitra ampiny zavatra rehetrarehetra ka ny zavatra miseho zao fotoana zany a dia tanteraka tokotra ny nofiny pasteur Olivier Andrendrena tamin'izao fotoana zany dia hoe tsy maintsy hoe jerena izy a ny ara-kolotsaina sy ny fanabeazana satria manko a amin'izao fotoana zao a noho ny fisiany tikatra rovo ity velona dia niteraka asa création d'emploi ho an'ny olona ho an'ny tanora eto Madagasikara satria ny olona problème tanora dia hoe napolisina zany fikambanana taranaka hoe hianatra aka CEPE dia aka BEPC dia rehefa manana diplôme izy dia hanao inona dia zao dia misy zany manao le guide dia amin'ity tanàna ity kosa zao dia misy ale ho an'ny olona tsotra hoe mpahiasa tanana ohatra hoe mpanao landy zay mampalaza ny ambotra biby na mpanao rary na amin'ny artisanat dia anao hivarotana zany dia misy zavatra misy retombée positive zany a ara économique ary asina toerana fandraisana olona fandraisana vahiny zany a ampony toerana tony ka dia sotra zany a ho antsika rehetrarehetra zay nametana dia eto koa zany a tsaroana zany misy namana nanampy fatatsy tsy hotenesa misy namana be da be nanampy natanteraka zao fa tanterany tikatra rova izao rovanambotra biby izao misy zany olorinasa misy fikambanana misy olotsotra nanampy tamin'izany ka dia sotra sy no atao ho anareo rehetrarehetra dia mamely dia farany dia tsy farany zany a dia zay zany mitolotoloka manokana ho an'ny sokajy nandrina ho an'ny fikambanana andrina rehetrarehetra tsika rehetrarehetra eto ambotra biby dia samy manana ny toerana amin'ny laminy manana ny toerana izay misy atsika tsirairy aby a izay ambotra biby dia mitandro fihavanana ho an'ny rehetrarehetra ary fihavanana ary dia zavatra lazaina dia izay ambotra biby tsy mba miteny na misy teny anoatra zao fa zay tonga dia zay olona tenen'ny ray aman-drenay dia izy hoe ny atao hoe noblesse izy a c'est par là tsy miteny anao za andrina za zao fa dia zavatra zao zany dia misaotra atsika rehetrarehetra atoka ho tahin-janary daholo azy rehetra amin'izay zavatra ho atao n'Andriamanitra reneny aza sy vonany misaotra tokoa. Afaka maka toerana amin'izay atsika dia fisaorana era-po era-tsaina no atolotra ny filohan'ny taranaka ambotra biby a nanao an'izay tantara fohifohy lavalava izay a tsy asiako fanampiny intsony fa efa ampy ozy ny fitenenana ny any ampatsahivina fotsiny angamba dia hoe mampanontany tena atsika matetika ny hoe ina ny dikany hoe ambohitra biby hasy nimerina ny tena hevitra rametrana andrenam-ponimerina ny hoe ambohitra biby hasy nimerina io a dia hoe ambohitra biby a no reny vohitra ny poiran'ny fanjakana merina satria dia teto amin'ity toeran'ity daholo tokotrany a no nipotra ny zavatra rehetra mahimerina ny merina voalohany sikanina amin'izany dia ny anarana hoe merina ambany andro averiko indray mpandeha merina ambany andro fa tsy hoe merina fotsiny ny atao hoe merina ambany andro a dia tatsy amin'ny avaratra tatsy andrefana tsy moandrefana tatsy misy toerana anankiray izay atao hoe manampy soa zay nentina nakany Antananarivo taty aoriana natao lapa saingy indrisy fa tsy nety vita mihitsy io lapa hoe manampy soa io satria angamba misy antony maromaro fa tao amin'io vohitra kely atao hoe manampy soa io a ny mpanjaka ralambo tamin'ny fotoan'andro a no nitsangana ka nitodika manodidina ny ray manontolo zany satria mahita ny faritra rehetrarehetra izy io dia niteny hoe izao manerinerina ambany andro zao ny fanjakako raha miteny zany tsika manomboka izao hoe merina dia tsy maintsy ampiana hoe ambany andro fa tsy mety intsony le milaza hoe merina fotsiny
tahaka ny filazan'ny olona sasany hoe ianareo ambany andro mba entina ilazana fa ambany andro daholo tsika rehetrarehetra dia tsy miavaka amin'ny rehetra zany tsika fa ny mampiavaka atsika dia satria tsika mierinierina amin'ny toerana avo ambany andro. Faharoa rehefa teraka Andrianjaka ka ny alehibe hitondra fanjakana dia napetraka tao Ambohimangy izy tsy nisy vohatra kely tsy andrefanitsy dia natsony izy dia rehefa tonga izy dia hoe anao vohatra aho izy Mantsendrainy dia izy ny vohatra taon'ny Laorainy ry Alamangy reo izy mena atsimo zany fa tsy mena avaratra izy zany hoe nanahaka ny dian'ray beny avy any avaratra izy no nandeha mena atsimo manao conquête territoriale mena atsimo izy zany dia ho rainy hoe andana aloha maka miaramila Arivolahy atsy ambany atsy dia rehefa nahavory miaramila arivo izy dia nolazaina fa mamory arivo ny anaran'io tanàna io ary mbola reharehan zany farsy zany anarany zany ankehitriny dia nahazo an'Antananarivo izy nanorina n'Analamanga dia natao hoe Antanàna ny Arivolahy zay zany netombohan'io anaran-tanàna io satria Arivolahy zareo no nahaka azy. Fa rehefa taty amin'ny andro Andrianampoinimerina rehefa anjaka Andrianampoinimerina dia tsy nanaiky azy Andrianampotsy Marofo zay nono natao Antananarivo dia noroahana tao izy natao Fairano dia noroahana dia novana Antananarivo zany hoe tsy ilay olona Arivolahy namorona le tanàna intsony zany no nipetraka fa ilay tanàna Arivo 1000 village. Saingy rehefa nandeha ny fotoana dia fantatritsika fa lasa fanjakana Madagasikara ny fanjakana dia niorina tao Antananarivo dia niverina ihany le hoe ny Arivolahy tsy matindray andro zay hitantsika emblème lehibe eo amin'ny commune urbaine Antananarivo amin'izao fotoana izao. Rehefa nakany Antananarivo tany Andrianjaka dia nentina nakany avokoa ny anaran'ny zavatra rehetra sy ny tanàna malaza teto amin'ity toerana ity. Voalohany amin'izany Andohalo atsy ambany andrefana kely atsy zay toerana ny atao hoe halo ny atao hoe Andohalo dia toerana avoavo maritampona eo ambonin'ny halo zay tsy inona kory fa ny fatsakana dia teo no fanaovana ny kabarin'Andriana tamin'izany fotoana sy ny asoavan'Andriana zanak'Andriana tamin'izany fotoana dia nentina nakany Antananarivo dia io Andohalo masina hitantsika amin'izao fotoana izao io zay nataon'ny Ortana isaorana azy fa nidiovina izy ankehitriny dia efa namboarina tsara tareha miverina maha-Andohalo azy. Saingy ny zavatra nampalahelo dia nampidinina nakany Mahamasina le toerana fanamasinana. Ny Andohalo dia toerana halo eo koa ilay hoe mialoalo tsy ambony tsy ambany zany eo ny fanamasinana fa nisy mpanjaka vitsivitsy maromaro ny hevitra fa hoe alao atao ery ambany ery ity dia natao any an-deboka dia fampatsahivana fotsiny ny hafa manokana zay raha toka diso fa zay rehetra no asiny natao Mahamasina tao dia fantatritsika ny toerana. Ary na le Vatomasina raha dia mbola ao nefa tsy nasiana asina intsony dia hoy zahay hoe mieritrereta fa ny zavatra rehetra dia manan-kasina ary rehefa tsy hajainao ny asina dia ny asina rehefa avy eo no mametraka ny toerana misy anao. Tato amin'ity Ambodra-biby ity koa no nisy ny toerana hoe Antaninandro toerana fitaninan'ny mpanjaka-andro sady fanahazana ny lamba zay sasany ary tamin'izany fotoana dia hoe tsy mitafy lamba tsy miakanjo ny zanak'Andriana na ny Andriana zay tondra fanjakana raha tsy lamba mena no tenenina teto Ambodra-biby na hoe taranaka rabiby avy ao Fonoasina. Misy taranaka Fonoasina avy eo azafady. Ary ny lamba mena ny soerina avy eo ihany koa no nohan'ny mpanjaka tamin'izany fotoana izany. Zavatra manahirana nefa ny mitranga ankehitriny dia tsy mety resy lahatra na hoe tsy teo resy lahatra amin'izany tsotro izao fotsiny ny taranak'Andriana fa Ambodra-biby no asy nimerina satria tamin'izany fotoana izany dia Ambodra-biby irery no hanina andrim-bodiena zany hoe samy manatitra vodiena daholo ny tendrombohitra masina 12 tsy zany namorona fa zany ny voalaza fa itsika taty aoriana zany dia lasa niohatran'izay vala famaritan'izay dia itsika ny toena lasa miady fitatra daholo tsika rehetrarehetra zao zany lohany zany vodiny riny rambony riny zao nefa ny lohany dia lohany ihany. Fa ny tena lehibe indrindra koa dia hoe nisy lapa zay efa niorina teto Ambodra-biby tsy nataotao foana ny anarany hoe be sakana naorina nakany Ambohimangy izy io alohany nanorenana azy tany Antananarivo tsy hoe be sakana le araky le tenen'le mpanoratra anankiray zay efa niteneniko taminy hoe tsy hoe sakany largeur akory le ngeza fa ny sakany sy lavany be sakana dia mitovitovy
santimetatra vitsivitsy no mampiavaka azy fa lay sakana tamin'ny nanangana anazy sy nitondrana azy satria fantatritsika tsara fa 7 metatra amin'ny 7 metatra sasany angamba ny be sakana io ary 1.10 metatra ny avony ny andry anankiray izay natsangana ato amin'ity lapafeno asiny ity dia 1.10 metatra ka ny 2 metatra milevina any ambanin'ny tany fa tena nanahirana ny nampiakatra azy teto nefa dia efa camion jirama zao no mitondra azy teto ary zay sorana manokana ny jirama moa ny tamin'ny fanolorana n'ireo hazo reo avany analany nakatia sy ny fitondrana azy dia teo ambony tety raha misy olo tena ny jirama dia ty afatsika mitafotafo izy afaka mitsangana ve no directeur général teo alohan'ny jirama izy Andriamatoa Rasidy angamba izay nafantarako azy raha diso dia ahitsy tompoko makasitraka tompoko ary izy koa dia atao hoe angadina namina sy vinahitana tamin'izany atao hoe fifandresen-dahatra zany satria dia tena sarotra ny mahita an'izany hitantsika rehefa ao anatiny ao tsika rehefa fa hoe mbola possible ve aty merina aty no mahita hazo 1.10 metatra tena mahitsy be tsy possible ozy pour pasteur zay ary tsy misy tsony dia tsy maintsy ny fampiarahana tamin'ny jirama zany amin'ny nampiakarana an'ireo azo taty sy natongavany tety ary tsy moramora koa ny nanangana an'izy io tsy ho lava resaka ny amin'izay fa izay mahasy ny merina asy ny merina akoatra an'ireo kolotsaina maro izay natao ho asy ny merina azy dia ny amin'ny fankalazana ny taom-baovao malagasy araraotina sy nirina manokana fa ny alemanaka sy ny tety andro izay ampiasaina ambotra biby sy ny taranaka sy ny zavatra maro manodidina azy dia izay napetraka raha biby ka voatahirin'ireo ray aman-dreny voasoratra ara-tantara ao i pasteur Andrenirina mety efa lehibe izy efa 3 taona izy mety tsy tafakatra tentsony fesa taona izy dia eto foana ary eo ihany koa ireo ray aman-dreny izay ny tantara ary ny voalazan'ny boky moa zany dia fantatsika fa raha maintso akanjo no vazimba avy any am-positagatra nametraka ny volana vazimba ka notaingenany raha biby ireo vintana tena tsy ndrina mazava tsara fa ambotra biby tsy miresaka ho volana zany alamady zany sy ny karazany fa vintana ireny ny vintana no tsy mety dia arenina fa ny volana tsy azo arenina fa ny vintana no arenina izany no mahatonga anay mankalaza ny taom-baovao malagasy amin'ny vintana alamady mifanitsy indrindra ao anatin'ny volana volasira izay fanaovan'ny vazimba ny fandroana tamin'izany fotoana elabe zany tsetsatratraritra iny ararotina amin'ny mahitanao Andriamatoa Dirikaby raha ny tena sitraka dia matety raha Ramatoa Ministra nanazavana an'izany satria izy no era sy tompony fanapahana amin'izany zavatra rehetra zany tsy mierim-pity akory za efa mampilaza sy mampafantatra fotsiny ny zavatra misy anjarantsika tsy tena tsipy izy any am-pony malala tady atsipy any adandrokonomby dia makasitraka anila tompoko lahy makatelina tompoko vavy zay no ola fa manainganao to razaka mana ny fitiny ny rina zay PCA ny Ortana andray ny fitenena misaotra indrindra namin'ny fitenena tompoko Andriamatoa Palean'ny kabinetra amin'ny solontenan'ny Ramatoa Ministry ny kolotsaina sy ny Ministry ny fizahantany sy ny fitaterana ary ny famantarana ny toetrandro Andriamatoa Professeur mpanorona ity fikambanana ankalazaina androany ity ianareo le tompoko lahy sy tompoko vavy araky ny voninahitra sy ny sokajy ary ny laharana misy anareo avy isika rehetra manatrika izao faly miarahaba atsika rehetra tratra ty andro malaza ity ho anambotra biby nefa ho an'ny Analamanga ho an'ny Madagasikara koa ary voalohanteny dia tsy hainy tsy saotra ilay nampisy ny lanitra sy ny tany sy izay rehetra eo aminy fa izy indrindra no mpandahatra endry ary izy ny tompon'ny tantara raha fantaritsika izany mampiloatra ilay teny nofidinareo hoe izy anie no membonahitra fa
avy amin'izao rehetra izao izy no antony. Izahay ao amin'ny office party ny fizahantany eto Analamanga Ortana izay soloko tena eto dia mankasitraka indrindra ny amin'ny ianareo rehetra nitotona fotsy na andro na masaka ka natratrarana izao andro izao. Ary kely ny teny Andriamatompo professeur teo hoe tsy nisy ninona teto fa no isika rehetra miara-milanja sy miara-dia fampitantana trano dia tratran'izao fankalazana ny 20 taona sy ny fahavitan'ny rova izao. Tantaraiko kely eto ny amin'ny hoe inona moa ny ifandraisan'ny Ortana sy Ambotrabiby sy ny rova. Ny Ortana dia manao ny fampafantarana fizahantany eto Analamanga, izany hoe raha tsy tena fa tsy zavatra roa fotsiny dia ny taom-baovao malagasy izay andefasan'ny Ortana ny mpihira gasy miaraka amin'ny fankalazana ety atoerana ety, sy ny anankiray dia ny tsidibohatra zany dia ireo mpitardy mitarika rey vahiny mamangy atsika aty Madagasikara reny, na koa ireo itsika tompotany eto afaka mamantatra ny tanànatsika hoe misy izany Ambotrabiby izany, misaotra indrindra ny amin'ny tantara nataon'ny mpanolotra teny teo fa ilaina indrindra ireny. Koa izany fiaraha-miasa izany, ny tsidibohatra, ny taom-baovao malagasy dia horariana mba hitohy hatrany ary mba tsy hitohy izao 20 taona izao fotsiny fa hitohy ama 10 taona ny araky ny sitrapon'ilay mpandahatra atsika. Dia mankasitraka indrindra tompoko ary miara aba atsika rehetra, mankasitraka Andriamatompo filoha. Misaotra tompoko. Eny ary tompoko lahy sy tompoko vavy zay no ela tsy azo lalovam-potsiny kanefa ela mitondra antsika amin'ny tena zava-dehibe dia ny teny nampitondrainy ny Ramatoa ministry ny kolotsaina sy ny serasera sy ny teny nampitondrainy ny ministry ny fizahantany sy ny fitanterana ary ny famantarana toetrandro Andriamatoa Aja Rasoanarivo zay nomeny izany fahifahin'izany ka dia manasa anao ampanajana tompoko andray ny fitenenana. Raha araka ny taratasy eto ampelantanako dia tale kabinetra ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina izy. Tompoko lahy sy tompoko vavy, ny solitenan'ny district Ramatoa filohan'ny filankevim-pitantanany ny Ortana sy ny tale mpanatanteraka ny Ortana, Andriamatoa professeur zay filohan'ny fikambanana ny taranaka Ambotrabiby, Ndray aman-dreny Andria Mitatsoa Benjamin izay solombavambahoaka teo aloha, Ramatoa mpanolotsaina teknika eo anivon'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina, Andriamatoa mpanolotsaina teknika eo anivon'ny ministeran'ny fitantanam-bola, eo ihany koa tsy adino ianareo zay filohan'ny fikambanan'Andriana Isan-Tsikaja, eo ihany koa ohatran'ny efa lasa izy teo Andriamatoa ben'ny tanàna, ary indrindraindrindra ny filohan'ny fokotany ary ianareo olo-manakaja rehetra amin'ny anaram-boninahitra misy anareo, ary ny tsy adino dia ianareo namana mpanao gazety izay anaparitaka izao lanonana izao amin'ny vazantany 4 androany ary mariana fa eto amin'ity rovana Ambohidratrimo ity
no ambotra biby ity azafady tompoko eto amin'ity rova namboatra biby ity no rova tokana misy ny vavady efatra ko dia efa mandrisika anareo namana mpanao gazety sady amin'ny tenako eto mba anaparitaka zany eny amin'ny fazantany efatra. Voalanina isika rehetra anio eto amin'ity vohitra manakasiny ity izay fiandohana loharano araky ny efa notanteriny mpandahateny rehetra teo dia eto amin'ny vohitry ny asy ny merina koa ankehitrio dia nampitondra teny raha matoa amin'nisy ny serasera sy ny kolotsaina. Ny voalohany teny amin'izany dia ny fialantsiny indrindra satria raha ny etaetapony dia ho teto amintsika izy androany kanefa nohony ny adidina mandraikitra amin'ny mampitondra fanjakana azy dia voatana amin'ny raharam-pirenena izy. Toraka izany koa andriamatoa misy ny fizahantany ny fitanterana ary ny famantarana ny toetrandro izay voatana amin'ny andraikitra koa dia nampitondra teny tamin'ny alalan'ny ramatoa taren'ny kabinetrany izay nifandray tsy tapaka tamiko teo fa tokony ento kanefa noho izay adidy sy andraikitra izay dia mandefa ny teny fialantsiny ko dia mangataka ny tsika rehetra izy zany ry zareo mba andray izay fialantsiny izay. Manaraka zany dia androany eto amin'ity vohitra ambohitra biby ity izay asy ny merina ary ankehitrio koa androany ivon'ny Madagasikara dia miaraba ny fikambanana ny taranaka ambohitra biby izay nahatratra ny faharoapolo taona. Mahaleova mahalasana tomboky lahy sy tomboky vavy. Tsara ny mampatsiahy sy mampafantatra amintsika fa nisy ny fiaraha-miasan'ny ministera izay nisahana ny kolotsaina tamin'ny mahasevoam-pirenena ny repoblika sinoa izay monina sy miasa eto Madagasikara tamin'ny fanamboarana ny fefihazo manodidina izao hitantsika izao ary ihany koa ny fametrahana ny jiro manazava ato anatin'ny rovan'ambohitra biby. Isaorana ireo manam-pahefana isan-tsokajiny eto toerana ary indrindrandrindra ianareo taranaka ary ny vondron'olona ifotony fa tsy nitaraitana memapaka ianareo ary tsy nijanona teo amin'ny asa fanorenana izay voatonisa amin'ny mpandahateny rehetra ary amafisy koa dia ny lapan'ny fenoasina ary eo indrindrandrindra ato arenako ato ny mozean'ny Manjakazavy. Eny nohon'ny firasakina nohon'ny herim-po izay teo aminareo tsirairay avy dia tonga amin'izao lanonana goavana izao tsika dia ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy indray ny lapa fenoasina ary hitsidiana amin'ny fomba ofisialy indray amin'ity mozea ny Manjakazavy ity. Koa ivony zao feonantsika zao izany rehetra voatanisako izany. Zava-dehibe tokoa ny fanarenana an'ity lapy ity satria izy no loharano an'izany antsoina hoe asy ny merina izany. Izy no azo lazaina koa hoe razamben'ny tranokotona toandry bezakana izay efa tanisa teo ihany. Eo ihany koa ny mahitsy elafanjaka, eo ihany ny mandrihony izay samy lampa nandrionam-pona merina. Koa ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina dia mampirisika antsika rehetra mba hikajy ny arem-bakoka toitony
ary izany rehetra zany dia tsy hoe eto amin'ity rovan'Ambohitra Bibity irery ihany fa manerana amin'ny Madagasikara manontolo izay manana ny maha izy azy ara-kolotsaina. Tiako ampatsahivina eto ny mahazava-dehibe ny fitsanganana sy fijoroana indray izao rova izao eo amin'ny lafiny ara-toekarena sy ara-tantara dia zava-dehibe ny fizahantany ary koa ny asa hoentiny zany mpitsidika amin'ny lafiny fizahantany zany amin'ny itony rova itony. Eo indrindra ihany koa raha amin'ny lafiny ara-kolotsaina dia tiako ampatsahivina ary afatra avy amin'ny ramatoa minisitry ny serasera sy ny kolotsaina fa anisan'ny tetikasa goavana ao anatin'ny ministera izay tantaniny amin'izao fotoana izao dia ny fampiroboroboana ny kolotsaina ary koa ny fanandratana ny maha izy ny firenena malagasy ataoko amin'ny teny frantsay hoe identité nationale. Koa amin'izao fotoana izao dia mahafaly anay eo amin'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina no mampahalala anareo fa misy tetikasa goavana izay efa natomboka tany amin'ny fahatry Toliary eny tamin'ny herinandro lasa izay dia ilay tetikasa antsoina hoe iray ihany isika izay tetikasan'ny gouvernemanta mahakasika indrindra amin'izay fanandratana ny maha izy ny firenena malagasy izay. Io tetikasa iray ihany isika io izay mety efa hitanareo amin'ny eny amanjery mpanjakana sy amin'ireo fampanaraham-baovao isan-tsokajiny eto amin'ny firenena dia tetikasa izay entina indrindra anamafisana ny firaisan-kina sy ny fihavanana antsika malagasy sy izay mponina rehetra monina eto Madagasikara satria tsara asongadianina sy tsipihana fa tsy ny malagasy rery eto Madagasikara fa misy mponina izay afa fiaviana ihany koa. Koa io tetikasa iray ihany isika io dia ho tanterahina indrindra mba hoentina andravana ireo fefy izay mampisarasaraka amin'ny lafiny rehetra na ara-politika zany na ara-piarahamonina zany na ara-pitondrateny zany na ara-pivavahana zany satria isika malagasy sy izay rehetra mponina hafa rehetra monina eto amin'ity nosy malalantsika ity dia iray ihany tokoa. Ko dia izay no afatra lehibe avy any amin'ny ramatoa ministry ny serasera sy ny kolotsaina ny fisiny izay tetikasa goavana iray ihany isika izay. Koa tsy ho lava taria tompoky lahy sy tompoky vavy fa misy atao hoe faniriana etaeta ary ingany isika rehetra mba hosoavin'ilay nahary mba atratra ny volana jona amin'ny taona ho avy ka isika rehetra izao dia hiaraka hitokana amin'ny lanonana famaranana ny fanondrenana ny lapany manjaka miadana ao amin'ny rovan'Antananarivo. Io dia tetikasan'ny filoham-pirenena ary izay indrindra no nahazava-dehibe ity lanonana androany eto amin'ny rovan'Ambohitra Bibity satria araka ny voalaza teo dia entiny loharano izay nitoran'ny asan'ny Madagasikara sy ny asam-pirenena malagasy. Koa zava-dehibe no nanomboana an'izao fahavitany ny fanondrenana an'ity rovana eto Ambohitra Bibity. Koa itoy izany ko dia ifankahita ho samy velona antsika amin'ny fitokanana amin'ny volana jona amin'ny taona 2024 eny amin'ny rova Antananarivo. Izay no ela tompoko lahy sy tompoko vavy, izay ny foy ko dia mankasitraka anareo, mankatelina tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy. Eny ary tompoko lahy sy tompoko vavy, ny andro mandroso atoandro ny ora tsy azo tanana kanefa mamelana reo mbola anasa ny
tarika telon'irefy mikabary mba anao seho anankiray farany alohan'ny andanantsika iroso amin'ny dingana manaraka dia tsy inona kory fa ny fitsidihana ireo zavabita ireo sy ny fanapahana ny ruban ozy ny fitenenana. Mialohan'izay nefa dia tsara ny mampafantatra antsika fa ny vohitra ambotra biby amin'izao fotoana izao noho ny fiaraha-miasa tamin'ny taranaka ambotra biby ny commune ambotra biby ary indrindraindrindra ny ortana dia efa tafajoro amin'ny fomba ofisialy angamba anisan'ny voalohany izy raha tsy voalohany izy no manana an'izany hoe maison de guide zany eto a Madagasikara. Ankoatran'ilay hoe guide national zany dia manana ny atao hoe guide régional zany guide local ny eto ambotra biby ankehitriny dia retsy hitantsika etsy andrefany etsy enina amby roapolo menada izahay no miara misehatra ao anatin'izy io ka anasana ianareo sahady fa tsy nirovana ambotra biby fotsiny no tsy diany fa efa manana circuit anankitelo lehibe zahay 20 kilometatra 10 kilometatra ary 3 kilometatra manodidina anambotra biby zany hoe ireo toerana manatantara rehetra atao anatina ambotra biby ataoko hoe rehetra fa satria efa isan'ny efa atao hoe amin'ny valopolo isanjato angamba efa tafiditra ao anatiny fa mbola misy tetikasa ataonay mba anarenana ireo vakoka sasany ireo toerana sasany ary mbola angatahana amin'ny ministeran'ny fizahantany fa indrindra ny ortana ny atanteraka ilay fampitohizana ireo tsangam-bato 12 vato namelakafatra mamey anambotra biby sy Ambohimanga zay efa nisantarina tamin'ny herinandro sahady izany tetikasa izany dia isy circuit anankiray zany miala eto ambotra biby makany Ambohimanga na hoe miala any Ambohimanga maketo ambotra biby ny Ambohimanga moa efa manana gida zareo fa gida atao hoe maleo tena mbola tsy ao anaty fikambanana fa ny eto zany dia efa miorina ara-panjakana manana fototra ara-panjakana manana compte ara-panjakana ka ho anareo zay malalatana afaka manolotra zavatra ho an'ireo gida reo dia efa misy io compte io ny zavatra angatahanay indrindraindrindra tompoko dia ny fanatsarana ilay toerana zay isorana manokana ny commune Ambotra Biby satria dia ao anatin'ny lapan'ny tanàna Ambotra Biby no nanomezandry zareo efitrano lehibe anankiray miaraka amin'ny lakozia atao maison de guide zany miaraka ny voalazan'ny professeur Ndrebolonivo teo efa maro ireo tetikasa zay ataonay eto Ambotra Biby indrindra fa atao anatin'ny rova raha tsy teny afa-tsy ny ireo mpanefy zay zanaka Ambotra Biby ny elipatrana tany verina amin'ny tany ny jiosy ankehitriny asa tokoa re raha jiosy raha biby na arabo araky ny filaza fa dia tena hoe nandeha tany elipatrana tany zareo dia niverina eto ankehitriny zay no hoe lazay no foy fa totranareo telo mirefy ny fitenenana makasitraka tompoko lahy makatelo tompoko vavy. Mamirapiratra tomataratra ny lala iasy nikitana retin'ny lanitra fa sady aingo izy ireny ny famantarana no vitan'ilay mananaina ny fitarikandro malaza hovadin'ny volana fa ny telo no refy dia kitany ny asaramanitra ny eto androany kosa mevandriorana satria tafahoana ireto zanaka Ambotra Biby tomboko lahy sy tomboko vavy andehantsika andeha ilalao kely tahaka ny hoe ny voamaina koa dia manana fianakaviana ohatra antsika ka inona avy ary voamaina fantatrareo tsaramaso voanemba tsy asisa eny are ny fotoana moa ty tahaka ny ora-pahavaratra raza koritra vao may tonga ihany ary tahaka ny arabiana Tananarivo izy ty ka na malalaka aza tsy azo idoladolana fa nanaovantsika azy dia tsotra manao hoe iza kosa ilazanevony fa inareo mametraka an'izay voamaina mifandrify aminazy tahaka ny hoe tsy natao ampilendalenda na tantaraky sendrasendra fa ho tantaraiko atondroany tantaranga voanemba re olona ny zokony reny dia boribory fitaovam-piadiana mpiarotory fitoran'ilay mampahory dia reny natao hoe voanjobory ny zandrony kosa dia tsy mitsatraka raha dia ny telo izy aloha tsy masaky raha miamporonono izy tena lafatra fa izy reny natao hoe miavany sasa maro anisa raha mitombo tsarana ka tsy voaisa dia anjaranareo mamisavisa fa izy reny natao hoe ny dadabe antompanjaky mipelapelaka mahazo laka raha mampimatavy izy aloha dia asa fa izy reny natao hoe kalamaka re olona ny ray tsy mba mpanao akaso ny reniny tsy mba fotsy maso bala hoy sasampanatsajo fa izy reny natao hoe eny tompoko lahy sy tompoko vavy za mino fa nahalinanareo zany ka omeko an'izy da ny sehatra amin'ilay tantara anankiray tononkalo ya arak'izay telo zay ny voatabia re olona rehefa menamena
dia antsoina hoe masaka. Ny nify mavo makakakaka dia anenin'ny olona hoe katsaka. Ny menjera rehefa tsy voaray dia tenenin'ny olona hoe fa eto kosa ny tanana raha tsy tehaka amin'izao fitokana izao dia hoe tapaka tokolasy tekovavy. Dia zao momba ny teny malagasy no lalaoviko anatin'ny fotoana vitsy kely dia alohavan'ny antsatonkalo anankiray ataony Zandry Elia eto. Aika ireo olona teny malagasy io rehefa miray lalana dia malaza hevitra, fa rehefa kosa miverina indray teny io dia lasa hafa ny hevitsy le teny malagasy. Andekinareo omeko ohatra anankiray ohatra hoe tena tia, dia rehefa miverina izay manao inona reo olona? Lasa hoe ohatry ny hoe tsy tsara le miverina fa le mandrosy ihany araka ny teny izay nentin'ny ray aman-dreny rehetrarehetra zay. Raha iteny indray zao tsika ohatra hoe mafiady, rehefa ohatra ianao zany ka hoe mafiady dia inona zany rehefa hiverina io? Mila miady mafy, zay ve? Ka zao misy teny mifangarohary kely le teneniko reto dia raha ianareo manavaka anazy ane. Ohatra hoe inona no mahasamy hafa an'ireo teniko reto hoe rehefa andeha hoe mibeoririka zao tsika dia ohatsy tsika hoe andeha hividy entana eny amin'le sinoa mpivarotra be dehibe eny amin'ny beoririka sy ny hoe andeha ho eny an'le mpivarotra sinoa be dehibe eny beoririka. Mitovy ve zany? Averiko andeha ho eny an'le mpivarotra sinoa be dehibe eny beoririka sy le hoe ho eny amin'le sinoa mpivarotra be dehibe eny beoririka. Raha le voalohany zany resahako dia inona zay? Inona ny amidy? Le sinoa ny amidy. Ary rehefa le faharoa teo le sinoa mivarotra entana, fa ny entana vita sinoa aloha tsy haiko raha hoe maninona na maninona. Inona mahasamy hafa ny hoe be volombava manoroka sy ny hoe manoroka be volombava? Hoe hoana tsara hoe ay misy be volombava mitely ary ya be volombava manoroka sy ny hoe manoroka be volombava. Rehefa le be volombava manoroka dia be volombava zany na keny anao teny dia fa rehefa le manoroka be volombava dia ianao indray zany nakaiza nakeny amin'ny be volombava. Ohatra n'ilay teny malagasy anankiray manasala hoe biby lava sy ny hoe lava biby. Samy hafa zany rehefa miverina, fa biby lava dia le lavalava, ny lava biby dia le lavaka izay itsoan'ny biby lava. Fa ny teny malagasy manan-karena ao anatin'izay rehetrarehetra zay. Tsy ampiandrelantsika satria ny fotoana memandroso sika ihany koa eto dia hitondra ny hoe zanaka malagasy tombokalo anankiray hoentin'ny Eliamina zany. Mivoazy gasy toditra sy levona ny fomba sy ny fadin'isy rehetra teto. Lazaina ankehitriny fa sampy sy nosavy, fa sampy ahoana moa ny anisany taloha no vatrantsika rina ny mahagasy antsika. Mba lasa ho saiko hoe toy ny ahoana loatra ny fatra-pahalalana na ely sy nalevina anaty sainy gasy, dia teny toy ny ahoana nandresena lahatra anariana fomba. Fa inona ny zaza ankehitriny aza tsy mahay miteny gasy. Laza ho azy le tsotra fa ny kolotsaina sy ny fomba ny tena rehareha amin'ny firenena iray. Lazao fa tena misy ary tena azo antsona ny fanahy sy ny tromba. Ampahafantaro azy fa izany tsy mba mahay. Dia tantarao tsara fa tsy fanompoana razana natao hoe famadihana. Dradrao ampodi-tsofiny fa ny anaty baiboly dia ilana fandiniana, fa tsy entina abitolo andravana fahendrena. Tsy io atao fitaovana entina andemena. Teneny dia teneny fa nanam-pahendrena ny razam-beantsika. Tsy mila fampianarana, sy teny sy lalàna nalaina avy any ampita. Antsoy anao rengoatenda ny gasy matory. Ny fiverenana andohasao no ampandroso tony tany tony. Malahelo ny tontolo fa sy pararalalana ny fomba sy ny asiny. Lazao amparitao fa tsy Israely ihany ny tena tany masina. Fitiany levena ny tavontsika ty, ity honenana sy ivelomantsika ty, ity ny tany sambatra raha mbola samy tany. Navahampaharitsy kambana amin'ny any, nefa terentsika anaraka na fitafy na fivavaka. Dia arina le soatoavina hita tena miavaka. Masina ny tany, masina ny fomba sy ny kolotsaina teto.
Piso. 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 Balazao lalina fa zaho aty tsy mahazy. Enao moa iza marina no zanatsynao piso. Enao moa iza marina toto za voalavo ny zanatsynao piso. To zany zabelinao. Tia ampindiso. Piso tsika rehetrarehetra kosa ao anatin'izay tiaka amea afinatra ny zay rehetrarehetra zay natao teto androany anasitaka makatelina tsika rehetra dia manafisoatrany raha fotsy ho ravo amin'izany efa lalina ny alahelo ka hitanay fa ravo dia ravo ianareo ka dia manainga atsika tompoko lasy tompoko vavy amin'ny voninahitsika mba androso tary etin'ny filoha Andriambolonivo miaraka amin'ny ministera sy ny olo manakaja rehetra mba androso amin'izay tsika ho atsy avaratratsy fa ao no tena lanonana fa teto dia fisantarana ihany. Ao aorianan'izay dia mahafaly ny taranak'Ambotra biby ny manasa tsika rehetra ho akary akaiky ny fiangonana ry mba hiara isotro sy hiala etaeta hiala avizanana fisaka anavaka fa zay rehetra mare manatsofona mandre dia afaka makany avoko tsika rehetra. Amin'ny androany ampahafantarina kely atsika fotsiny fa ny tany rehetra dia samy manana ny fombany samy manana ny mampiavaka azy. Ity trano ity dia tsy nataony namorona azy fotsiny tamin'izany fotoana izany hoe feno asina fa tena trano manakasina tokoa izy ity. Ankehitriny raha makeny Ambohimanga tsika na makany anaty Rovakory ary dia misy fombafomba hoe tsy manala kiraro, tsy azo idirana kiraro. Ny tongotra akavanana no miditra voaloha fa tsy ny tongotra akavia. Fampatsahivana kely ary fanorona nentin'ny fandrosoana ihany koa sy ny fahalalana izay fototra ny heviana nokarohana tao anatin'ny 10 taona latsaka kely zao ny antony re tompoko tsy maintsy analana kiraro sy tokony analana kiraro dia zao hoe ny tany no tompon'ny hasina satria ny ranonorana ny ambony eny tsy misy mivavaka amin'ny ranonorana mihitsy ka hoe manao fafirano hoe avy ny orana dia maka rano fa tsy maintsy rehefa latsaka any ambanin'ny tany ny rano dia mivoaka riandoha rano zay vao manakasina izy iny no entina anasinana raha diso zany dia aloha hiverina amiko ny teniko. Dikan'izany zany na tonga ny taolo hoe raha miditra amin'ny toerana masina ianao ao anatin'ny baiboly soriny kiraronao fa tany masina io tsy hoe le kiraro akory maninona fa ny asina tsy hiampitany aminao raha sakana an'le kiraro zay ny dikany dia asakasakao zany io na anala kiraro anao na tsy anala kiraro. Faharoa ny amin'ny antony analana kiraro koa raha miditra amin'ny tongotrano tony tsika dia zao 200 ngambitsika na 300 latsaka kely amin'izao fotoana zao raha samy miditra daholo tsika ny kiraro tsika misy talon misy inona rehetrarehetra le ao dia tsy ny ao anatiny ao ary ny vidin'le tsy tompoko amin'izao fotoana zao tena enjanao izy paster zay ka raha ataoko hoe herinandro fotsiny misy ohatran'izao tsika dia herinandro any dia gogagoga be io tsy io zany tompoko ny antony analana kiraro. Ny amin'ny androany dia ataontsika satanam-pavarano tsy mandraratsika tsy hiditra ao tsika fa afaka miditra daholo na dia ny kiraro raha fa ianao anoherany ny amin'ny fanalana na tsy fanalana fa masina io trano io zany ny finoantsika zany ny finoanay taranak'Ambotra biby ka dia anjaranao zany no manao izay tokony ho ataonao. Faharoa rehefa miditra ao amin'io trano io dia hoe ny tongotra akavanana satria tsika manao hoe aza dimika aviviry fa ny tongotra akavanana rehefa miteny dia hoe izy ny tanaka akavanako fa tsy hoe izy ny tanako akavia zany hoe le avia zany tena entina ilazana fa olona sembana na tsy tena normal ozy pastera zay ny olona mikavivi dia zay no antony anaovana azy. Dia rehefa nanao ny kajikajy zay dia efa maninona tokotra moa amin'ireny trano reny tsy teto reny jerevanay fa ny saina mihitsy reny zavatra reny dia rehefa nandeha zay dia tena tsy maintsy akavanana ihany ianao nitafiditra ao nitongotra ao rehefa mandeha eo ianao fa tsy nisy kajikajy hoe ahoana zany. Ny olona manko rehefa mandeha tokotra nge dia nitongotra akavanana foana mamindra voaloha dia rehefa mamindra mitondra akavanana ianao zany raha mandeha tsy mijanona tonga dia any ny akavanana miditra eo. Dia
ao anatin'io trano io dia misy toerana masina satria araky ny nazavaina teo dia hoe misy io lafi-trano io dia misy vintana napetraka tamin'ny tsirairay avy dia ireny vintana ireny no mitondra ny mamaritra ny fiainantsika ka rehefa vita ny vola ianao dia manambola trano ianao ary mahafantatra olona be dia be amin'izany tsika za mbola tsy nahita olona na dia ray hoe raha mpanarivo ny anarany dia mahantra be le olona tena mbola tsy nahita fa saiko nareo rehefa misy olona hoe raha manan'andro tena manan'andro tokotra n'le olona zany rehetra zany dia entina ilazana fa tena manan-karena ny kolotsaina malagasy ary tsy nananao foana izy na dia tsy nanana fahalalana raha fa ny fahendrena kosa nananana koa dia manasanao Andriamatoa Andriamin'olonivo miaraka amin'ny solitena Isa-Tsokajiny ray aman-dreny Andriamitatso Benjamin ianareo ny erana fa zay tsy miteny asolo ny kiraronareo fa ianareo any ny erany dia angambany aloha mba miditra ireo ilay mitokana le ofisial zany dia avy eo tsika afaka miditra tsikelikely ihany rehefa avy eo tsika dia manaraka mbola makatsy amin'ny ilany atsy koa satria hijery an'le vakoka tsika manana fotoana fa lava ny andro androany ny masoandro maty ny mampalahelo rehefa avy eo tsika hiala etaeta ary ihany manao tompoko professeur mandroso voaloha satria ianao ny ianao ny tompotrano dia ianao mandroso ny olona io ny lakile dia efa natao amin'ilay mahagasygasy azy io dia zany mitodika makary io nareo dia mba hitany zareo miara-manapaka angamba kosa hoe tapahana aloha le izy dia aveo zay voavoina le lakile tapahana aloha le riba mba mitody io nareo makary dia hitany mpanao gazety ia ianareo telo ambralahy zany miara-manapaka io e ray azafady aloha azafady fa zay le tsy mbola zatra itsika e mbola tsy zatra nitokatokana zavatra tsika midina re tompoko azafady indrindra mbola misy protocole be mihitsy kay mo ialana tsiny fa zavatra tsy fanao dia tsy ay e manasanareo telo mirahalahy ihany androso eto fa mitovy ihany efa eto momba eto ambany eto ihany ity ny takela pahatserovana izao zavatra nalehantsika androany zao dia miara misitina ny anareo termilahy dia manana tsy hotenenina dia naseho izao takela pahatserovana izao ary voninahitra Andriamanitra Andrenanahary hirery ihany ary indrindra ihany koa dia anandratana avo dia avo indrindra izany asina mahamalagasy izany ary dia Ambotra Biby manana n'izany toerana ny aviana izany raha mbola teo amin'ny tany amamonina tsy merina fotsiny ihany fa i Madagasikara ray manontolo ka dia zany asiny merina izany ny mbola hanandratra hatrany ny asiny Madagasikara ary Ambotra Biby ijoro mandrakariva vololaharana amin'izany fikajiana kolotsaina zany zay fototra indrindra amin'izany fampandrosoana izany ka dia an'Andriamanitra Andrenanahary any ny voninahitra misaotra ataoko dia zay zavatra rehetra ho ataontsika eny dia voninahitra Andriamanitra itsika zany alahatra fa tsy mandahatra ka zavatra rehetra hoe hoan'ny lay Andriamanitra Andriananahary pahary any izao tontolo zao hoan'ny mpamaritra grand architecte de l'univers sotra ko dia tsy andrelitsika fa hovakina ity takela pahatserovana ity zay marika ny zany asina an'ity apa fenoasina ity zany Ambohitra Biby asiny merina fanarenana ny rovana Ambohitra Biby fenoasina Lapandra Biby sy Ramainto Soakanjo tamin'ny taonjato fahaenina ambin'ny folo tranom-bakoka fefy sy vavadin'ny rova tsangambaton'ny faharoapolo taona ny fikambanana taranaka Ambohitra Biby tamin'ny 27 hatramin'ny 22 sy 2 notokanana ara-pomba ofisialy
ny zoma faha 20 oktobra 2024 teo ambany fiahian-Andriamatoa sy Andriamatoa isany Andrea Tongarivo Rakotondrazafy Lalatiny ministry ny serasera sy ny kolotsaina Andriamandranto Joël ministry ny fitaterana ny fizahantany ary ny famantarana ny toetrandro filohan'ny taranak'Ambohitra Biby professeur Andriambololona ny Vrabetrano Tonia Ratantara sera teknika Rasonna Ery Johnson Razafindrakoto Asina ny ombonana dia misokafana ity lapa fenoasina ity. Dia hotapahantsika zany ity rivaty izay hamantarana fa dia voatokana amin'ny fomba ofisialy ary indrindra hosatarina amin'ny fomba ofisialy ny fidirana ato anivon'ity rova lapa ity anomezana asona indray ny vakoka mahamalagasy ary indrindra ny ason'ny malagasy. Urtana. Ay, urtana. Ni tahir ni tatar. Urtana. Madame Edwige. Edwige, Madame Edwige. Yamon, Mr. Ramon. Meu nome é Meloto. Tin lakle ara zany ahitatsika rehetra. Iza tompony lakle? Tsika tompony lakle raha tsy sokafana telarana lakle. Sady miodina mihitsy mamonjy. Eo feno asina. Ah, zay ka, zay. Zay, efa ao. Zay ka misy fara zay. Zay dia ahodina zay dia tsada tosika. Eo feno asina ny tilapia. Ary feno asina kosa isika rehetrarehetra zay mandray anjara eto. Feno asina dao tsika. Feno asina dao tsika rehetra. Nasukizana la kraron seva. Raha araky ny fomba ny taotrano malagasy zany dia misy andry anankitelo eo ampovoany dia amin'ny avaratra dia amin'ny atsimo. Dia misy andry amin'ny zorony anankefatra mitondra an'ireo reny vintana lehibe efatra. Dia ny alamady moa zany ery amin'ny avaratra Atsinanana, ny Asorotany na hoe Anjorinakoho na hoe Zorom-behivavy ery amin'ny atsimo Atsinanana. Dia ny Adimizana aty amin'ny Andrefana atsimo Andrefana ary amin'ny avaratra Andrefana dia ny Adijady.
dia misy an'ireo zanabitana maromaro zany mandrafitra le rehetrarehetra dia ireny araky ny fomba zany dia samy manana ny fomba ny daholo fa amin'ny fomba merina zany indrindraindrindra dia ity eto amiketo natao hoe avaram-patana dia eto zany ny olona zay nasain'ny mpanjaka na ny olon-dehibe maky ety dia tena hoe manana ny hasina sy manana ny voninahitra lehibe vao mahazo an'izany avaram-patana zany indrisy fa nisy fitenenana zay manao hoe tahaka n'ilay andevilana azo avaram-patana izy ka sary miala zany hoe rehefa tonga eto ianao zany io le tonga le rehefa nahaseza dia tsy ala eto tsony ahy fa ny toerana masina indrindra ao anatin'ny trano raha ny tantara dia le toerana misy ny fandriana fa tsy farafara any am-pasana ny misy farafara fa any aty trano dia fandriana zany hoe toerana fandriana dia amin'ny akapobeny sy ny lovatsofina dia io faritra eo amin'ny alamady io dia tsy dikaimba vehivavy io indrindra fa ireo vehivavy zay mandeha fadim-bolana ohatran'izay ihany koa ny vehivavy be voka satria andro mahery ao zany dia tsy mety amin'izay zay mihitsy ny natonga anay naka atao hoe précaution isika asiana fefy fa satria ny nanamboaran'ilay trano dia feno asina ka ndrao ny ray andro misy olona mandika an'izay zavatra zay dia hidiran-do zao za fitenenana dia hoe nisy zavatra tsy mety natao sy ny sisa mba ialana amin'izay zany dia efa zay no nanaovana an'io fefy io ny malagasy rehefa manao tsi ao an-trano dia ampahafantarina antsika fa tsy hoe n'importe quel tsi dia atao daholy fa ny tranon'andriana dia arakaraky ny sokajy misy azy dia io natsoina hoe tsia rindra mba hirindra ny zavatra rehetra arak'izay nanaovan'le nahary azy lafo dia lafo ny vidiny io tsy io amin'izao fotoana izao tena manoatra n'olo tapi avy any Israely reny le arabo reny fa io hitantsika io efa enin'alina mahery ny vidiny ary dia tsy azo hoe dimbarotra mihitsy le mpanao azy dia ny ambo zany nataonay amin'le atao hoe tsy penjy ireny dia mba ialana ihany koa amin'le fitenin'ny malagasy mampalahelo indraindray manao hoe metsara vela tsi zany hoe ny ao ambanin'le tsingy dia fantatsika fa tany fa indrindraindrindra dia dadabe sy bebe mihina paranky dia rehefa manana dia ingena fotsiny iny dia ao ambany ao izy no mandora paranky zay natonga le metsara vela tsi fa amin'ny vazaha indray nefa hoe ny olona mahay metsara vela tsi ny tena olona tena fitompony fahendrena zany hoe fa tsika malagasy koa nefa tena contraire amin'izay dia hoe aza mijery arina antava zany hoe raha misy ny tsy mety amin'ny zavatra rehetra dia atao vilany atao tahaka ny tokotapaka ozy vilany tangilina zay tsy mety arenina ao anatin'ny ezaka mbola ataon'ny taranak'ambotra biby ary angatahana ny fanampiana sy tolo-tanana avy amintsika rehetra dia ho trano velona ty trano ty fa tsy trano hoan'ny maty akory na hoe moze fotsiny fa trano velona izy ty arak'izao hitantsika zao dia nandretanafo izy dia misy an'ireo fanaka sy fitaovam-pehidina zahay tsy miteny hoe tena ohatran'izao ny zavatra teo tamin'izany fotoana izany fa izao aloha ny takatry ny fahalalana sy ny zava-misy reo no vitan'le mpanefy koa dia reo aloha no apetaka eo fa mbola horavahana arak'izay voarakitry ny tantara ity trano ity tahaka ny eto misy angady misy siny be misy an'ireny le babikatsaka sy zavatra rehetra le mbola masom-bolo ambolena ny siny be ny sopotry ny vary dia eto amin'ny toerana misy eto mbola ho amboarina zany satria na le commandin'le siny be tany ray metatra kiba latsaka kely zay hoalevinato ary dia mbola tantara be ny manao an'izany zavatra zany ary mety ho ato anatin'ity trano ty mihitsy le izy no amboarina satria tsy ho tafiditra amin'reto varavarany reto tsony ny abean'izany zavatra zany dia ho velomina mihitsy ho asiana biby fiompy velona misy olona mananaina miaina ato anatin'ity ary ity toerany ity satria io zavatra tena tsindrina hitaranak'ambotra biby mihitsy ny taranak'ambotra biby dia tsy mivavaka amin'ny razana tena tsindrina lehibe mihitsy zany fa mivavaka amin'ny zanahary ny taranak'ambotra biby ary ampahafantarina fa nanaovany raha biby an'ity toerany ity araka ny voalaza ny andriamatoa dirikabo teo izy rero no rova manana vavahady efatra eto Madagasikara ary reo vavahady efatra reo dia nentin'ny raha biby nametrahana fa ivelatra mivazatany efatra ny fanjakan'ny tarana ny ray androany tanteraka izy tamin'ny taonjato fa 7 dia teo ambany ny fitondran'ny mpanjaka radama voalohany ao anatin'izay ihany koa dia misy ireo zavajavatra singa maro zay ao anatiny dia isy fanenomana zany mbola hoezahanay ho vita ato anatin'ty rova ty amin'ny fotoana mamety aza tahaka rehefa nametrahana an'ireo mpanefy reo dia mba ho velona tokoa zany ity rovan'ambotra biby ty fa tsy ho musée fotsiny
ny vinavinanay sy ny tetikasa manomboka amin'iny taona ho avy iny ao anatin'ny maintany dia hoe isaky ny tolakandro ny any ariva efa mioana amin'izany reo gidy reo dia anao an'ireny hoe représentation scénique reny zahay anao an'izany fomba fiainany malagasy zany hitafy malagasy anao taovolo malagasy hiteny malagasy anao an'le tantara zay fanao tamin'izany hoe takan'inona ny malagasy tamin'izany fotoana zany raha nandiha arakaraka le vanim-potoana tsika mantsy rehefa miteny hoe taolo dia hoe taolo dia rovidy fa misy vanim-potoana io samihafa ny fotoana tamin'ny andron-drabiby sy ny fomba fanao ny taovolo tamin'ny andron-dralambo tamin'ny androna ny renjaka sy ny sisa zany fitsika ataotsika bango akatoka ohatsy ny bango takatra ozy tsika ndray mekapoka dia any akatoka fa tsy maintsy sarahana ara-banim-potoana le izy dia raha mahita zavatra zany tsika dia hanazava reny gida reny araka ny vanim-potoana tsirairay zay misy azy zay no ela tompoko zay ny lava fa dia manasa tsika indray arany hitany zotra moramora makatsy amin'le anankiray le tranom-bakoka atsy ambadika atsy tsika eo ihany any fivoahantsika raha ny fomba hony dia hoe miembotra ny olona mivoaka eo fa tsy maninontsika androany fa mbola be dehibe tsika dia afaka miembotra ihany tsika ny atao ato zany zao misy renyle hitanao le misy le mangatabavaka reny ny olona dia makato izy zany mivavaka mangataka amin'izanahary ato zany tsy hanononana razana ato zay ny tena marina fa trano fivavahana nanaovandrabiby azy zay ny voatahiry anatin'ny lovatsofina zay ihany koa ny sombony hitanay any anatin'ny tantara any teo zao efa nisy olona mbola voatsy nitokanana izy ity dia zay ozy mba hivavaka o tiandrazo aloha fa mbola tsy miditra le fotoana mbola tsy voatokana le zavatra fa dia nivavaka teo ambaravarana teo ihany aloha zareo fa dia manana ny finoana izy zany tsy zay ny mivavaka araky ny fomba malagasy no maketo zany anefa tsy manakana amin'ny pastera tsy andeha ampivavaka olona ato ataoko amin'le fanaovana azy paster zay tena tsy maintsy mihemotra kely avy eto ny tonga dia afaka mitonaka ao amin'le ilantsika mbola manapaka ribandre-pandeha amin'le tranom-bakoka Tuan isi pamanjak ini. Apa sih? Apa isi itu? Terus metka. Metis ka. Oh, jalan tanah landai mani ba. Oh, metis. Es bagian apa kerjaan itu? Bila bis, ini kalau bola. Selamat nani. Ay, dito alohan'le trano eto fa le lapy eto misy fametrahantsika izay anjara bibitsika amin'ny fanomezana ny fakarenana ny ity tranombakoka ity zany antsoina hoe tranombakoka manjaka zafy
Ity tranombakoka ity a notsona hoe tranombakoka mazaka manjakazaka izany no lampanalako tamin'ny fotoana andro fa rehefa tonga fa fanjakana frantsay dia nataony Valéria ho lasa garnison izy ity trano miaramila zany dia mbola rehefa ao anatinao tsika mahita hoe ho arenina takiny ahoana moa ty lapa ty zany a dia manakataka anareo teny raha mianaka anay a mba adroso dia amin'ny anara Andriamanitra Zanahary no anapahana andray an'ity rivateny ho marika fa otokalana amin'ny fomba ofisialy izao musée Bakoka izao eto amin'ity vohitra Ambohidrabiby ity ary dia androvozana fahaizana fahendrena ary indrindra fahalalana maha-malagasy ny mahalagasy an'Andriamanitra Zanahary ery any ny voninahitra. Yakavanana nite. Tsy marina tonga tsy mitena nampitirara zay mbola tsy nazo le riban mbola afaka misy atao anatin'ny tranombakoka manjakazaka zany tsika dia tranombakoka mirakitra ny fizondrany tantara ny dirana teto Ambohidrabiby fo izy akotrokotroka dia biby tonga teto niaraka tamin'ireo namany sy mpanaradia azy izy mampanandro nalaza azy ka naverenarana n'le anaran'le tanana hoe akotrokotroka lasa hoe Ambohidrabiby zany hoe vohitry Rabiby. Dia hitantsika tao anatin'ity tranombakoka ity ny petraky ny vitana sy ny volana 20 ny famantaranandro napetraky Rabiby tamin'ny fotoanandro izay mandrafitra ny tontolo andro sy ny tontolo alina eo amin'ny fiainan'ny malagasy. Ny zanakavavy roavavy zany Rabiby raha maitso akanjo sy rabe faravola manjaka lasa nalain'ny renavon'olona sy andray manery vady ny nahaterahana lambo izay mahagaga antsika mihitsy fa tsy lambo le kisodia araky nieritreretantsika azy ka ilay lambo fa omby satria tany amin'izareo any Bornéo Kalimantan satria avany fivezin'andray maneno dia omby ny omby dia antsona hoe lambo tany satria rehefa mitsena ny omby any dia manao hoe ambo ny aty amintsika izy manao hoe mo dia zay navin'le lambo kay satria tsy nisy an'le lambo zay kely ohatran'ity tafasaoty an'le trano terahana raha maitso akanjo ana lambo ka natoka ny anaran'le tanàna hoe lambo le izy. Rabiby raha ohatra ka arabo dia fady-kisoa raha jiotsy izy tena fady-kisoa raha evrio izy vao maika tena fady-kisoa ohatran'izay koa ny vazima dintihana fady-kisoa ka tsy anaranjanany zay indrindra fa zanakam-panjaka dia atao hoe kisoa ny anarany. Tsika raha tezitra maloha teo le kisoa laty le alika laty ary misy koa tsy ambo lay biby alika fa le lambo fa nafoezina lasa ohatrany hoe ambo zany zay ka tonga ny anarana andranenako merina hoe imbo salama fa tsy hoe le alika salama akory dia raha lambo araka fantatsika fa lambo nampianatra ny olona mihinana omby taty akivony merina dia zany fombafomba renireny zany dia mbola hitatsika manerina Madagasikara amin'izao fotoana izao fa ny biby manana ny lanjany ambony indrindra dia ny omby ary miakabidy tsy tapaka izy amin'izao fotoana izao. Teto Ambohidrabiby no ninanana ny omby voalohany zany teto Imerina teto koa raha lambo nanao hoe zao manerinerina many amin'izao no fanjakako eo ihany koa tsinganina angamba le satria nanambady zanak'olo mpiravavy izy dia ny zanaky raha vefaravola manjaka sy ny zanaky raha maitso anala zany no ny vady dia raha lambo sy raha tsy tohinina dia tsy maintsy nanana fomba izy fa ny olona mivady zanaky mpiravavy toy zany no antsoina hoe manondrana dia nalana ondrana zany izy mbola be dia be zanaka andrina na ny olona amin'izao fotoana izao manala ondrana ka vonona ny omby omby mazava aloha na hoe ny fotsilohamena tapahana ny lohany dia ataony amin'ny vodiny mba hifamototra tahaka an'le biby zany le zanaka le ankizy mifankaty
ary asorona ny odiny dia atafy azy mba ho tahaka ny biby izy fa ny biby ny tsy manapady fa na izany na tsy zany dia tsitsihany ray aman-dreny izy ataony manao hoe efa nifankaty any nareo ka ataovy tahaka ny tokantrano mba zifa ny tokantranonareo zy mandrava loha kely iny zany teny mafy sy enjany zany no namatorana amin'ny fanambadiany malagasy ka natonga le fitenana hoe fitiavatsika dia tahaka ny namana koa faty no isarahana ataoko fitigarana drelona antitra voakirokiritra fa vo maika mamy dia hitatsika moa zany andre tompoko indrindra le tompon-daka ny fanorona dia nahavery fanjakana azy fa andrenjaka zany no namena ny fanjakana satria izy no nanao tongotra akatoka nanao tsy naharay lamba ary dia naka n'Antananarivo teo amin'ny Ratsimandafika sy Andrembodilova izy zay efa zimba nipetraka atao Antananarivo tao talohan'ny zareo zany ka novany hoe Antananarivo ny anarany tanàna rehefa nasorona ny ala teo kosa nefa ireo vazimba tehiroka reo dia niteny hoe aiza zany zay nanina mba hipetraka toy izy ery ambony iry manarina eny amboma zay natonga nambomanarina satria rola izy ny ala teny ka nakely dia zay mahatonga anazy hoe ambohidroa ny anaran'le vohatra misy Ratsimandafika farany sady amanana anazy itya no lapa manjakazaka dia mitovy amin'le lapa anankiray tatsy izy ty tamin'ny voalohany fa rehefa tonga radama voalohany dia nitoroany ny anglisy efitra izy hoe asivoriana ny tranonao ny andrina ozy izy fa zany ny mariky ny fiamboniana toy izy radama non tsia tsy milolo olona ny andrina malagasy dia nyresena lahatra teo izy toy izy hoe aleo ara ozy angata-tsodrano sy angata-pitahina any ambotra biby fa any ny tany ny vinikaiky sineny ka angata-pitahina any ako dia nasinariana zany ty trano ty tamin'ny fotoanandro dia ohatran'izao hitatsika zao izy dia ozy ny mpanjaka zany hoe raha fotoana ka tsy misy loza tsy misy korotana dia verina fa nahazo tsodrano ka dia hoahorona le trano lapanandrina dia natsangana hitrano vola tany Antananarivo zany ilazana fa teto ambotra biby no nisantarana ny zavatra rehetra dia nentina nakany Antananarivo izy rehefa avy eo ny propre zany dia ty hitatsika ty tany museum of California no nahitana ilay sariny manjaka zafy zay niorina tamin'ny 1826 rava tamin'ny 1863 rehefa maty raha navalina voalohany zany dia laissé à l'abandon le trano nanomboka teo zany dia satria nakarina amin'izay ny vita n'Ambomanga dia nanorenany laborda reo trano fandanana navalina voalohany tao Ambomanga dia le filaza nanomboka teo zany ambotra biby zay everina sy ezantsika manarina ny vitany sy ny asiny amin'izao fotoan'izao za angano arinarina ony raha misy ny laika dia ny lovatsofina ny diso fa za dia nanao ny fikaroana sy nanao ny famitranana zany rehetra zany mba ho azo ny taranaka ho jerena ny angatahana amintsika fotsiny dia hoe fitsidika atsika dia mba tsy makasary an'ireny sary reny satria alefa ny olona anaty Facebook reny dia tsisy andanan'ny olona tsiny aty fa anaty Facebook ny olona no mandeha mijery dia efa vita makasitraka tompoko fa indray andro any ve zany ho lasa lapa manjakazafy ty raha araky ny filazana ray matory dirikavy sy ny solotena vao amin'ny finansa dia efa misy anjara vola any anarenana amin'ireo rova anankifolo eto Madagasikara aleo izy nilaza azy fa so zany mantainy atay firako zany dia anatin'ny tetikasa fanjakana dia misy ny rova folo manerana Madagasikara izay arenina dia tafiditra zany dia iverina ohatra zao zany izy araka ny filazan'ny ministera na ministera teo alohany amin'izao fotoan'izao zany ny taranaka ambotra biby no amin'ny avitana azy ny zava-dehibe hoe atao trano biriky ty tohizana dia akarina fa ozy ny ministera zany ministra anankitelo hoe rehefa tsy ataonareo amin'le mahazo azy izy dia aloha ijanona dia averina amin'le mahazo azy zany fa dia nitao trano le toko tsy vita taona tao trano tsy vita nirery fa dia alao hery le retsy makasitaka tompolao makatena tompovavy manasa antsika rehetra zao dia izotra moramora makady amin'ny fiangonana iny
fa io fiangonana-drazana mbola manan-tantara ihany koa izy io a tao ny sekoly voalohany na olona-dala tamin'izany fotoana izany a ao ny vato lampy kavarina nenam-polomelona sy ny mpanjaka natao votovotoka pilipitra ao amin'ny FJK mamotra biby io. Zay no mamatotra ny fiangonana FJK mamotra biby sy ny taranaka mamotra biby.